Talata raika amby telopolo ny volana May taona 2024 anterina ny araba mba ampirarintso ho antsika mianakamo izay manaraka ny miara-manonja MPS Radio Mada na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan-dranomasina dia ananterana an'izay araba izay tsy misy anavahana fa ataontsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafivalon'ny nosy isaorana ihany koa ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka miserasera sika tsy afaka miaontsika tsy afaka miresakitsika amin'ny alalan'ny feo sy ny sary eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook izany. Amin'ity fandarana ity dia misongadina mazava loatra ny fifantohantsika momba ny fanazavana sy ny velan-kevitra izay noentin'ny président Marc Ravalomanana omaly satria dia tena nahafoaka be ny amin'ny zavatra iainana misy eto amin'ity firenena ity ny nambarany ary eo indrindra ny momba ny hoe tsy fanajana ny lalàna ny resaka miantefa ny amin'ny mpitandro filaminana ny resaka miantefa any amin'ny vahoaka ny momba ny antsoavo ho amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny amin'ny hoe zava-misy eto Madagasikara zava-misy tsy foronina zava-misy tsy hoe tenitenenina fotsiny fa zava-misy tena iainana hoy ny teny frantsay hoe fondé misy proof misy preuve zay fomba ilazantsika azy ka izany toe-zavatra izany dia tsy hoe avelavela fotsiny ihany na hoe sarotsaromana fotsiny ihany fa ny fanazavana noentin'ny président Marc Ravalomanana dia manainga mihitsy mampisokatra ny mason'ny maro manoloana ny zava-misy tsara mantsy ny manamarika fa eo ny tsy fahandrosoana eo ny tsy fanajana lalàna eo ny tsy fanajana ny demokrasia fa etsy ananiny etsy ihany koa dia misy miezaka ny amin'ny manarotsarona ny zava-misy izany ka iny fanazavana sy fanehoan-kevitra sy fanambarana noentin'ny président Marc Ravalomanana omaly iny teny faravohatra dia mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe milaza ny zava-misy ka miantefa amin'ny eto Madagasikara ny mpiraitany-drazana ny teny eo ihany koa ny any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny anankiray aloha zany ny entintsika manomboka azy alohan'ny idirantsika ny amin'ny hoe famakafakana isaky ny aloha hevitra dia andeha aloha arahantsika ity fanazavana noentin'ny président Marc Ravalomanana ity ny amin'ity resaka hoe tsy fanajana lalàna ity ho arahantsika avy hatrany nanao fangatahana ny olona tsy namaly tsy namaly tsy niteny tsy nivolana tapitra ny fotoam-pianana dia andeo ilany enina ihany mba hanatona ny tompona ndraikitra mpahefanany ny préfet zany eo am'izay narirarira amin'ny préfet tonga avinareo amin'ny efatra tonga avinareo am'izao tonga avinareo am'izao miasa niaraka tamin'ireo préfet reo taloha solo tena mpanjakana ny amin'ny toerana iny ianao dia ianao ve dia tsy eritreritra mihitsy hoe tapitra le 72 heures zay nomenandreta tokony efa tsy mamaly zany dia ekena faharoa ny fandavanao an'izy dia laza tsotra fotsiny hoe no ny antony ara-pilaminana ny sécurité fahatelo tsy ara-dalàna fananan'olona riambitan'ny fefy riambadika riny laza hoe andalina roany manao ngahanao io dia io tsara ihany raha mahay lalàna reo zay koa mba mahay samy mahay zany raha ohatra reo milaza mahay tsy mety zany manany ianao ny mahay ianao miaraka amin'ireo mpitandro filaminana sy ny OMC reo tonga avinareo amin'ny efatra azo mahariva tonga tany daholo reo le solombavam-bahoaka teny tsotra fotsiny ty sy ny afo tifitilo izy ty tsy fanajana fa nitsakitsahana lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany ary ny teny tenenina tamin'ny voalohany laza hoe tamin'izy mbola kandida tadidiko tsara le toerana tena amin'ny TV milaza hoe ry zany lany dia manaiky anao ato filohammpanohatra président Marc Ravalomanana ay ve hoa nanaja tsara niandry tsara hoy aminareo hoe tena efa mihoatra ny fefy
tsy hita tso izy lazana azy satria fanitsakitsahana ny zoma olombelony olombelona zo fototra ananany vaoaka malagasy ananako tsy vitan'izay fotsiny manana statut ma ancien président mahafantatra an'izany zahay jereo tsara ngeny ty pacte ny international relatif au droit civil et politique ty zay isoniavany Madagasikara tamin'ny fa raiky amby roapolony jona raiky amby fitopolo 700 nanao siniany ty Madagasikara ary efa vita sini ty zany de manaiky zay voalazany titsika hoe ny olom-pirenena rehetra de manana zo ivezivezy amin'ny tany ary ihany koa anao hevitra ny kalalahana ireo rehetra ireo dia voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana avokoa ny andininy fa 12 ary 4 ary takiny ny fitsipiky anatin'ny antemera-pirenena ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka nyreo zavatra nitranga rehetrarehetra eo ny atoko timo sy ny remidemina dia manameloko tanteraka ireo endrika fanapara-pahefana ny fiantsina ny raha-matahora ataondreo mpanohitra atao amindreo mpanohitra melohana amin'ny fomba rehetra entitra ny fanakatsakanana sy ny fandrarana mba tsy laza hevitra atao amindreo mpanohitra ary tokony ajaina toy ny andrak'Andriamaso ny lalam-panorenana melohana mafy ihany koa ny fampiasana ireo mpitandro filaminan'ireo ho herim-pamoretana iarovana ny tombontsoan'ny mpitondra sy ireo olombitsy miara-miasa aminy zay mazava tsara mihitsy zay fanazavana izay noentin'ny président Marc Ravalomanana an'izay ny amin'ny ity resaka hoe tsy fanajana lalàna ity fa iza no tokony anaja ny lalàna ary iza no eritreretana zany zany hoe tsy manaja lalàna raha ny zavatra nitranga tany Antsirabe zany no jerena dia raha mifanazavana teo de nanaraka ny lalàna tsara mihitsy ny amin'ny hoe filazana de melo amindreo tomponandraika mpanjakana tany Antsirabe tany ny amin'ny anaovana ny lay fanehoan-kevitra izany misy resaka hoe 27 ora sy ny sisa dia avy eo mbola hoe ny alanenina zay le hoe ny alanenina zay zany dia fanehoana tsara mihitsy ny hoe finiavana anaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny teo anivon'ny tiako Madagasikara izany tena hoe ny alanenina fa ny zavatra tao anatin'le izy dia na eo aza ny finiavana zany zay noentin'ny aty amin'ny anivon'ny tiako Madagasikara hoe anao an'ilay fanehoan-kevitra sy ny sisa dia naodikodina amin'ny fomba rehetra mihitsy izay le hoe fangatahana izay naodikodina de nefa rany ary alefa ary sy ny sisa le izy nefa le toerana an'olona privé ana olona tsy miankina ilay izy dia jerena taolo zany zay fomba rehetra hoe anodikodonana an'ilay izy ka nitanjona de ny tsy ahafahany eo anivon'ny tiako Madagasikara manao any famelabela-kevitra izany zay zany aloha le zava-misy tamin'iny raharaha iny de mipetraka amin'izay ny fanamarihana ny amin'ny hoe ahoana moa zany ny fipetraky ny zavatra miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tena hoe fijery mahitsy tompoko ary fijery tsotra fa maninona rehefa ny sasany no anao fanehoan-kevitra na iantsolona any amina toerana tsy privé fa any am'izay toerana tiany any amin'ny piblika eny enanina rehetra eny arak'izay tiany de afaka manao fa maninona ny hafa rehefa anao fanehoan-kevitra dia asiana ny sakatsakana arak'izay tratra mihitsy zay fotsiny na olona tsy mpandinika politika na olona tsy mpanaraka raha-pirenena de miteny hatramin'ny ankizy manara-baovao de miteny hoe fanahoana kosa no ohatran'izany no zavatra mitranga eto amintsika
maninona sasany manao mandeha makary makany Tomasina makany Ambatonazaka makany Antseranana mandeha am'izay tiany afaka mandeha am'izay tiany atao anatin'ilay antsoina hoe firenena malagasy maneho hevitra miantso olona mitona olona amin'ny alalan'ny fiara mamonomby se ataony rehetrarehetra miantso artista sy ny sisa libre arak'izay itiavany azy fa maninona ny sasany ny aty amin'ny fanoerana tiako Madagasikara aty amin'ny mpanohatra no tonga de tsorina hoe ilana vaniny ohatran'ireny ary ny olona de mijery hoe ahoana no ohatran'izay no fipetraky ny toejavatra eto Madagasikara izany dia rehefa jerena zany lay toejavatra tahaka an'izay de tsy arakaraka ny zavatra ny teneniny sy tenenilay régime am'izao fotoana zao no ampiarina izany araka ny teneniny président Marc Ravalomanana tao le resaka le fasefasy tao amin'ny TVM de hoe rehefa zany lany eo de hoe tena hoajaiko mihitsy ny hoe nono atao mpanohatra sy ny sisa kanefa tsy arak'izay no zava-misy ary lay hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana rehefa jerenana eto Madagasikara amin'ny endriny be dia be no tsy fanajana ny lalam-panorenana io ary tsy ny lalam-panorenana ihany fa rehefa karazan-dalàna isan-karazany dia tsy ajaina eto amin'ny firenena ka iza no tokony amin'ny modely tompoko amin'ny fanajana ny lalàna na lalam-panorenana io na lalàna ino io na lalàna ino iza no tokony amin'ny modely iza no tokony amin'ny modely an'izay fanajana ny lalàna izay araky ny fanazavan'ny président Marc Ravalomanana teo hoe samy mahay lalàna ny samy mahay lalàna samy manana conseil juridique samy mahay mamaky teny ka ity fahaizana mamaky teny tia dia asa hoe ataon'ny sasany hoe ahoana angamana zany hoe fahaizana mamaky teny zany ary lalam-panorenana dia tsy azo hoe amboamboarina na avadibadika na ohatran'izany hoe mena sansana zao fa rehefa io voasoratra de io voasoratra ary ny fanekenarany dia misy andininy tsara mihitsy ao milaza hoe anaja tony ny anak'Andriamaso ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana raha vao manao fianianana ny président ny république ao anatin'ny zao lalam-panorenana izao de manao ny fianianana am'izay amin'ny fotoana anaovana an'izany de miteny zany izy hoe anaja tony ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana ka inona ny anak'Andriamaso voahajo eo zany raha izao toejavatra anseho zany no jerena sy dinihana sy tena hoe jerena amin'ny fomba mahitsy fanajana tony ny anak'Andriamaso ny lalàna ka izay no ilazantsika hoe misy ny atao hoe zo izay maneho hevitra misy ny atao hoe zo afaka mivezivezy io koa mbola raharaha be koa io ty le resaka hoe fahafahana mivezivezy ty aiza ve dia filoham-pirenena teo aloha dia isaky ny mandeha mandeha metsena de mandeha makary mandeha amin'ny lalam-pirenena de asiana an'izao fanontaniana araka mibaiko azonay sy ny sisa zany hoe misy mibaiko zany any ambadibadika any fa ireo mpitandro filaminana moa zany eny an-dalana eny no hitan'ny rehetrarehetra ahoana zany le hoe zo afaka mivezivezy ato anatin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara dia ohatr'izany foana no miseho tamin'ny fotoana zay hoe fantombiasan'ny valim-potoana teto amin'ny firenena zany zay moa mbola kely tam'izany fotoana zany fa ny ancien président de tsy mbola nahenona mihitsy tany aloha zany hoe tsy afaka mivezivezy arak'izay tiany anontany io ny ray aman-drenitsika ny efa zokonjokony fa tamin'ny deuxième république zay nateo amin'ny fitondrana ny président Didier Ratsiraka tao anatin'ny révolution zany mbola velona ny président Philbert Tsiranana fa mandehandeha ao Analakely mandeha metsena zany ny président Philbert Tsiranana zany betsaka ny nahita tsy teo amin'ny toerana nafoloatsony izy fa ancien président fa mandehandeha ao Analakely mandeha tongotra eo Analakely eo mandeha metsena mijery legioma mijery
akoho mamborona sy ny sisa zay jereny eo dia libre zay misy le teny hoe libre malalaka tsara toy zany ihany koa ny ancien président hafa zany fa ny am'izao fotoan'izao zany ny président Marc Ravalomanana de hiarany ity atsotsay etsero ity zay no zavatra misy ary tena hoe manahirana mieritreritra an'izany satria maninona isika samy malagasy ihany no mampiatra sy hiaran'ilay toe-javatra kanefa dia misy lalàna mazava tsara io ka atao inona ary le lalàna atao inona ary ny ilana an'le lalàna indrindrandrindra hoe lalam-panorenana ny tena hoe lalàna voalohany indrindra eto amin'ny tany sy ny fanjakana izy ny tsotra kely rehefa io ny lalam-panorenana zany dia arao araky ny atsipiriany atsaina toy ny anak'Andriamaso fa tsy misy an'izany hoe firenena mandroso zany eto ambonin'ny tany ka tsy manaja ny lalam-panorenana atao hoe style fotsiny io geste fotsiny hoe io misy lalam-panorenana dia io petraka eo fa rehefa tsy arahany io zany dia tsy misy fandrosony zany naiza asa raha afaka misy mamme ohatra avy any hoe misy firenena anankiray tsy manaja lalam-panorenana kanefa mandroso matoa zany le izy natao eo dia natao ho tanterana ka zay zany no anisan'ny tsy mampandroso antsika eto Madagasikara ary le zavatra misy araka ny fanazavana teo de efa tena tsy atao hoe efa tena tsy azo ny saina eritreretana mihitsy le firenentsika efa fadiranovana efa faran'Andriamanitra zavatra atao hoe azo atao tsara ny manaja azy tsy atao de inona moa zany no fandrosoana andrasantsika eto raha toka izay tokony hanaja ny lalàna aza tsy manaja an'ilay izy ankoatra an'izany ny hoe misy andray fifanarahana iretsam-pirenena ireny hoe pacte misy ihany koa ny fanaovan-tsony any amin'ny sehatra iraisam-pirenena any anisan'izany zao le ohatra le hoe tamin'ny 20 jona 2017 efa ely zany fa zany dia voasony ary rehefa soniavina dia ampiarina fa ny olana zany ho an'ny eto Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tahaka an'ireny dia tonga manao sony de atao le sony fa tsy ampiarina araka ny tokony izy izay sony izay ndika ny soniany hoe engagement fanekena ary ny fanekena iny zany dia mila ampiarina zany hoe ny lalàna atao anatiny tsy arahana tsy ampiarina ny lalàna ifamatoratsika amin'ny any ivelany tsy arahana tsy ampiarina dia ny ato anatiny mahafantatra ny tsy fanarahana ny lalàna de ny any ivelany ihany koa mahafantatra an'izay tsy fanarahana ny lalàna izay ny ato anatiny moa zany hoe lalam-panorenana iny atsika samy malagasy iny fa ny hoe tony hoe fifanarahana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tony dia mamatotra atsika tompoko amin'ny firenena anyvelany sy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena anisan'izany ny firenena mikambana ka rehefa tsy hanaraka an'le lalàna dia aza manao sony aleo tsy manao aleo tonga de miataka ty ananina ty fa raha ohatra hoe mbola lalàna mipetraka taka ny tony hoe tamin'ny 20 jona 2017 taona ny lalàna milazany amin'ny hoe resaka fahafahana resaka fivezivezena dia mila ampiarina l'izy ary tena hoe aseho ny fampiarana azy ary ny fampiarana azy iny dia misy fiatraikany makany amin'ny fampandrosoana ao anatin'ilay firenena dikan'izay zany isika atao anatiny tsy manaja n'ilay izy ny any ivelana ihany koa mahita ny tsy fanajana ary io tsy lalàna ray tsy lalàna ray tompoko ny tsy voanja ho an'ny eto Madagasikara ny ato anatiny moa zany dia mpanorenana io be de be ny tsy voaja anisan'izany ohatra hoe tony hoe zo mivezivezy ny amin'ny faneho-kevitra zany ny ato anatiny zany fa le soniavintsika any amin'ny raisam-pirenena mba ahoana mba voaja ny eto Madagasikara ve ny zon'ny zaza ny zon'ny vehivavy ny tontolon'ny asa misy aritsika nanao sonian'ireny
fa sao de miteny ny ataontsika hoe ny régime am'izao fotoana zay hoe tsy zay nanao sonian zany fa ny régime tany aloha tany hoe zany tany am' raiky am' roapolo jona raiky am' fitopolo sivinjato sy arivo mbola voafatotra io zay nanao sonian io tamin'ny raiky am' fitopolo sivinjato sy arivo ny mpitondra ny fandimby iza moa zany mpitondra ny fandimby zany tamin'ny raiky am' fitopolo sivinjato sy arivo zany anie ny président Philibert Tsiranana nitondra teto e. De avy eo dia misy tetezamita, général Manatso, de ny deuxième république, ny amiral Didier Ratsiraka, dia nandeha président Zafy Albert, président Ratsiraka, de président Marc Ravalomanana, sisa mifandimby, voafatotra io raha io le hoe raiky am' roapolo jona raiky am' fitopolo sivinjato sy arivo pacte le izy zay fandimby zay mpitondra mifandimby teto tamin'ny président Hery Rajaonarimampianina voafatotra zany daholo satria mbola misy ilay fifanarahana ary Madagasikara tsy mbola niteny hoe zay tsy hampiatra an'io ntsony tsy mbola nisy an'izany tsy mbola nisy nainao zany dia izay zany no fipetrak'ilay izy hoe tsy fanajana n'izay lalàna zay tsy ahafahana mandroso ary manome endrika ratsy ny firenena malagasy ary ny tena mampalahelo de izao ilay endrika ratsy eny rehefa hitan'ny olona any ivelany any de tsy hoe ny mpitondra na hoe sy mpanohana azy na hoe ny mpanohatra na hoe ny vahoaka izay entina fa raha vao manonona hoe Madagasikara misy an'izao any misy an'izao any misy an'izao de isika menakavo mivoavoakato kanefa misy andraikitra tsy an'ny sasany fa ny sasany ery zany no tsy manaja n'lay alalàna de voafoaka daholo amin'ny sehatra iraisam-pirenena isika menaka vao miteny hoe Madagasikara de tsisy afaka mialabaly io kanefa hoe misy sehatra zay tsy manaja ary tsy mampanaja an'lay lalàna tsika ho eto Madagasikara tononona daholo ty karazan-dalàna rehetrarehetra ty isa-karazany mihitsy lalàna momba an'izao lalàna momba an'izao fa ny fampiarana azy tsy araka ny tokony ho izy kany amin'ny hoe zo mivezivezy ny zo aneo hevitra de betsaka ny azo ambara momba an'io raha ny amin'izao fotoana izao io zany maso mijery fotsiny maso mijery fotsiny io ary iaina ny sanandro izay le hoe zo izay satria ny lay tsy fanajana ny lalàna mantsy dia fandringotra amin'ny ihany keo ny tsy fanajana ny zo zany zay tafiditra ao ny resaka zon'olombelona na tiatsika na tsy tiatsika raha vao tsy hajaina zany le lalàna dia misy iaran'ny tsy fanajana ny zo atsya ananinatsy izay no tonga zay toejavatra izay de ny fanontaniana mipetraka ny amin'ny hoe inona moa ny dika n'lay atao hoe fanakatsakanana ny sasany fanakatsakanana ancien président tsy afaka andeha atao hoe circule arak'izay tokony izy libre izay mpanao gazety raha tompoko manana karatra misoratra hoe laissez passer libre circuler izahay mpanao gazety manana karatra ohatran'izany dia mandeha mikaroka vaovao libre mpanao gazety eo amin'ny tontolon'ny asany eto Madagasikara sy hatrany ivelany zao nisy mpanao gazety maty tany Ukraina mpanao gazety frantsay libre izy amin'ny fivezivezeny fa ity ancien président zay antenenina teo hoe manana statut manokana izay mitondra azy amma ancien président azy zay le izy manana statut manokana dia iaran'ny sakatsakana etsy seroa zao mibaiko azonay sisiasisa ay zany misy mibaiko any ananina rehetrarehetra any dia gaga ny be sy maro hoe ahoana ary zany eo am'resaka le circulation fotsiny io de fa misy zany toejavatra izany zany akoatran'ny izay ihany koa ny am'le hoe fivezivezena etsy seroa zany araka ny tenenina teo hoe mpanao gazety ara libre amin'ny fivezivezena ary mahafantatra an'izany
raha ndeha tady vaovao any Ukraine any ianao afaka ianao satria manana an'izay statut manokana izay ny mpanao gazety. Fa mainka moa fa zany hoe ancien président, taiza mbola misy ancien président ka sakatsakanana any Frantsa, andana ny tanio i François Hollande, andana ny tanio i Nicolas Sarkozy, reny zao mbola velona moa reny. Fa ny fitondrany i Emmanuel Macron tompoko dia tsy mametra mihitsiny hoe azizako mihetsika de hoe za andeha tsena le ancien président de hoe asakano ataovy an'izao. François Hollande raha mitaingina mobilety mandeha ary tany ohatra tsisy maninona fa libre tsara mihitsy tsisy hoe ahoana sy ahoana mba azahoantsika azy tsara. Ny any Europa raha mbola misy an'izany espace Schengen zany, raha ao Frantsa ianao tsy hoe ao fotsiny ianao no afaka mivezivezy, fa afaka mankany Luxembourg ianao, afaka mankany Espagne ianao, afaka mankany Italia ianao, mandeha train ianao, mandeha inona, taratasinao fotsiny nataonao amazamy zany resaka hoe espace Schengen ao anatin'ny seritry ny Europeanina no misy an'izany. Any hoe akoatran'ny firenenao anao mbola libre ianao mandehandeha any raha Frantsa ianao zany de afaka mankany Italia, afaka mankany Espagne, any Portugal, any Luxembourg, zay ao anatin'io Europe io. Satria izay lay izy libre, malalaka tsara mihitsy. Fa zany ny olona, fa ny eto amintsika zany no ny atao hoe resaka finiavana manokana tsy te hapiatra n'lay lalàna zao hoe tsy famelana ny olona andehandeha dia atao le izy. De rehefa dinianao zany le izy de hoe inona ara ny mahatonga an'izany? Inona ny mahatonga an'izany? Mahatonga ny mahatonga ny sasany zany tsy hamela ny hafa aneo hevitra, mahatonga ny sasany tsy hamela ny hafa hoe ivezivezy ankalalahana, mahatonga an'izany de tsotra fotsiny io. Resaka tahotra dia resaka tsy fahatokisantena dia tsy fahazakana ny demokrasia dia miroso tsikelikely. Zany no ny teny an'izany fa hoe makany amin'ny resaka jadona ilay izy. Mbola nisy fanazavana noentin'ny président Marc Ravalomanana mantsy tonga hatrany amin'izay. Fa rehefa tena jerenao zany le izy dia misy tsy fahatokisantena ao. Satria raha olona matoky tena, olona tena hoe serein tsara, milamina tsara, tsy anao hoe asakano, anaovy atsotsay raha aneo hevitra risy de alefaso ampitany filamina sy ohatran'izany tsy tokony ho zay ilay izy. Satria raha ohatra zany hoe olona tena hoe tsy misy tahotra fa tena lamina tsara mihitsy tsy tokony iseho ity atao hoe sakatsakana amin'ny endriny isan-karazany ity. Izay ane no fipetraky le izy. De raha hitariny io zany zao amin'ny resaka hoe sakatsakana eto sy eroa dia afaka resahantsika ihany koa zay endrika sakatsakan'izay, akoatrany endrika sakatsakana tsy famelana hoe mandeha araka ny tokony izy, le ancien président sakatsakana tsy afaka manao hevitra amina toerana izay nangatahana fahazahoan-dalana sy ao anatin'ny fanajana sy fialanenina. Fangatahana fahazahoan-dalana, fanajana ny atao hoe rafitra isan-karazany ary ny fialanenina. Inona indray re olona no atao hoe tena hoe zavatra lehibe mihoatra an'izany tamin'ny hoe anao zany an'ilay fanehoan-kevitra. Fa akoatran'izay ihany koa ne raha ohatra zany zao raisitsika ny amin'ny hoe ny tontolo ny vaovao indray de ohatra hoe ren'ilay fanazavana sy ny fanambarana nataony président Marc Ravalomanana omaly teny faravohatra reny. Maninona zao reny raha alefa amin'ny TVM sy ny RNM ohatra, fady ve zany? Fady ve? De eo zany zao de efa hitantsika hoe rehefa vaovao tokony ho inona, vaovao inona de mandeha any amin'ny ena manjerim-panjakana. Rehefa vaovao ohatran'ny inona de tsy mahazo mandeha any fa interdit. Nefitsika milaza hoe firenena manaja ny demokrasia.
le ry ambony ery zay le hoe manaja demokrasia zay fa zay ve ny tena izy marina eto amintsika. Rehefa vaovao tokony ahoana dia mandeha ao, fa rehefa vaovao ohatry ny ahoana dia tsy mandeha ao. Fangany tia matsiolo-pirenena, fangany président Marc Ravalomanana nga tsy manana anjara amin'ny fampandehanana ny hainao manjery-panjakana, fanjakana ne galina vahoaka ka maninona ny hoe misy tsy afaka miteny ao de misy afaka miteny ao. De raha hoe afaka de atsongatsongaina aloha sao de manahirana, sao de zao, sao de maninona. Zay le izy. De eo zany no mipetraka hoe misy resaka tsy fahatokisa-tena ao, resaka tahotra ao de io mantsy le tenin'ny taolony amin'ny hoe allons enjehan'ny omby masika toy zay enjehan'ny eritreritra. Ao antoa foana raha vao misy anakely inona indray nataon'ireo mpanohatra reo, raha vao misy zahatra kely de andeha hoaiza indray ireo, manao inona ty izy ty redynamisation, fa inona ho nataon'ireo any amin'izany redynamisation zany, zao andao mba hanao koa de tena le teny mihitsy no alaitsika, tsy mampaninona raha ampiasaina ny teny io hoe redynamisation, tsy mampaninona zany fa le izy hita hoe manao ny ato de va lasa fotsiny zany manaraka an'iny de asisina artiste sy ny sisa ataony any ambadimbadika any. Zay no zava-misy ka ao anatin'ilay hoe fanavahana sy ny sisa de hita be mihitsy le izy amin'izao fotoana izao. Rehefa olona toy ny inona de afaka miteny ao amin'ny hainao manjery-panjakana, rehefa olona toy ny inona dia tsy afaka miteny eo. Jereo any ivelany, io moa i Amerika sy Frantsa ny tena hoe mahazatra antsika, fa ny ancien président afaka miteny ao amin'ny hainao manjery-panjakana raha ny Frantsa ohatra ny raisitsika. Ny mpanohatra de afaka miteny ao amin'ny hainao manjery-panjakana. Iza zao ny tena mpanohatra any Frantsa any? Sir Marine Le Pen, reny ny tena mitrifana reny. Eric Zemmour, reny ny tena mpitrifana. Ny ato amin'ny gauche moa zany misy André Jean-Luc Mélenchon de iny zao nisy korotana tany amin'ny vao tamin'ny sabotsy. Nisy korotana tsy voafeny mpijery baolina avy any Liverpool tonga tao Paris. Korotana ambany nefa amin'ny 2024 raha ny Paris andray ny lalao olympique. Korotana ambony ambany misy billet ozoka, billet fosika sy ny sisa misy tsy tafiditra. Dia korotana be zany tao Saint-Denis. Fa tonga de naneho hevitra tamin'ny zay naneho ny hevitra ny aty amin'ny mpanohitra tsisy hoe sakasakana ohatr'izany na mifaneho-kevitra politika na mifaneho-kevitra inona hipitsikera ny fanjakana ao Frantsa tompoko dia malalaka amin'ny faneho-kevitra. Zay le fipetrana, zany ny any ivelany. Ohatran'izany ihany koa zany ny any États-Unis any, misy hoe fampitifitra hono tany Texas, misy olona maty sy ny sisa. Tonga ny Donald Trump zay folo teo aloha, ancien président, manana statut mitovy amin'ny président Marc Ravalomanana satria samy ancien président. Tonga de niteny Trump, niteny izy ny amin'ny resaka fitaovam-piadiana, ny any moa fa avo leta be ny any, niteny izy ary hita ny vahoaka Amerikanina faneho-kevitra zany, faneho-kevitra zay tsy mitovy amin'ny an'ny demokrata. Zany nen'ny olona zany. De hiteny vetsika hoe any zany fa tsy aty. Ka le izy tsotra fotsiny amin'ny hoe rehefa ekena le izy ny amin'ny hoe misy lalàna hoe libre amin'ny resaka circulation faneho-kevitra de aleo mba tsy asiana mizana-tsindrinila le izy. Fa raha vao misy mizana-tsindrindrina dia tsy mety zay ary ny vahoaka mandinika tandremo-tsara. Mandinika io vahoaka io manadiady izy raha 7 taona ho izy tamin'ny 2009 mbola resaka goûter ny ao an-tsainy de hoe mianatra de matory de mihinan-kanina apio folo zay efa 19 ans efa 20 taona le ankizy efa tanora efa misaina-tsara efa manadiady tsara ka so mantsy ny sasa mieritreritra ireo tanora ireo azo atao an'izao sao tsy fatan'izay tany andro fatany foana io. Eny ary mialohany anoizantsika hatrany ny izay fanazavana izay mbola mifantoka ihany aloha amin'ny fanambarana no entan'ny président Marc Ravalomanana omaly iny dia hoarahantsika indray ny lohahevitra manaraka zay noentan'ny président Marc Ravalomanana ihany
de aveo tsika toizatsika ny fanazava-kevitra maro samihafa miainga avy amin'izay ihany fa tonga ety ihany keo namana fanira safy manantany de ho rahantsika re kaoka atambatritsika ny hery satria ny firasakina ny hery sa iny joro efa mivahoaka zany ho tombontsoa imbona ny malagasy rehetra milaza aminao tsara mihitsy ny ao fa raha isika ko noho izany manao antso avo ao amin'ny malamila ny polisy ary ny zandary tsy anaiky atao fitaovana politika sy herim-pamoretana fa aoka ny tombontso-pirenena no atao lolarana tombontso-pirenena no atao ambony satria hiary ny vahoaka sy ny fananana nareo ary tsy izy tsy malala an'izany ny olona rehetra fa amin'izao fotoana izao tsy zay ny zavatra mitranga feo le olona tsy malala ny baiko zay tsy mitana ny commandement de samy malala koa fa mafy mahazo azy samy nareo mieritreritra tsara hoe mety ve zay ataoko zao e fa tokony saijory ianareo milaza hoe tia kosa tsy izy mety efa tany amin'ny mpitandro ny filaminana iny antsony entin'ny président marka Ravalomanana iny satria ny mpitandro ny filaminana koa de sehatra anankiray lehibe zany ato anatin'ny firenena ka raha ohatra ianao zany ka miteny hoe firenena demokratya manaja ny demokrasia de ny mpitandro ny filaminana dia mila mipetraka amin'ny toerana zay misy azy voalaza ny lalàna ihany keo zany ary ambarany lalam-panorenana izany fa raha vao hoe tsy arak'izay le izy de efa tsy mety namana faniry miarabanao ary aloha mety efa tany mpitandro filaminana indray ny tenin'ny etin'ny président Marc Ravalomanana iny manakambary ianao ary iny ary de miaraba rina miaraba ihany keo isika mpijery marobe zay manaraka fandarina miara-manonja MBS radio Mada ity efa netiny rina teo moa zany ny fampitinana ny fanambarana zay nataony filoha Marc Ravalomanana omaly mahakasika indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena zany ny fanakatsakanana sy ny endriky ny fanitsahana lalàna zay nampiarina amin'ny zon'ny isambatan'olona sy ny mpitondra teo aloha na filoham-pirenena teo aloha no nitondrano président Marc Ravalomanana azy ary reo rehetrarehetra reo dia nanaovany antso ny antefa tamin'ny tandro filaminana ao anatin'izay adevitra nomaly zay rina arabe mananjara ny zavatra tsara mariana aloha de ny hoe efa misy fotoana tsika ny efa niresaka an'izay ihany ny amin'ny toetra sy ny fomba nyty fitondrano ty ny amin'ny varalila mihitsy ny amin'ny fomba fanaovana politika le fitondram-panjakana zany zavatra tsy ny aina mpanao politika rehetra ary tsy natao no mpitondra politika sy ny mpitondra azo lazaitsika hoe reo filoham-pirenena fandimby no ampiariny le fitondram-panjakana zany de ararotiny eo anatin'le fantrany vaoka ararotiny eo anatin'ny fahasairana vaoka ararotiny eo anatin'le tsy fisinasany vaoka ararotiny eo anatin'le tsy fisimbolan'le vaoka malagasy le izy de piretiny eo le vahoaka io zany tsy mpanao politika na filoham-pirenena teo aloha ihany no tratran'izay na ny syndicat na ny mpianatra na ny mpampianatra fa hatramin'le vahoaka zany ka mety hoe ny filoha Marc Ravalomanana ny tena hiaran'le izy araky ny fanazavana marobe zay nentin'ny président Marc Ravalomanana nanomboka tany amin'ny taona 2024 mandra-pahatonga ny zavatra ny ainana tamin'ny zoma teo raha iazo anatsirabe ny filoha Marc Ravalomanana fa amin'ny akabeany zany de iaina ny olo-pirenena rehetra mihitsiny sy ny fomba fanaovana politika eto mihitsy ny amin'ny hoe tena terenako tsy hafaetsika le olo-pirenena lay vahoaka ary le olona zay mba mieritreritra fa mba manana ny zony tokony hitaky izy firifiry moa zay hoe etsika natao zay fa nyrahaolana daholo mpitarika ary raha vao misy fietsehana kely ka mandingana amina teorina anankiray fotsiny de adika avy hatrany ho fanonganam-panjakana na resaka mpivarotra kely etso na resaka mpianatra io na resaka syndicat io na resaka fikambanana tsotra io de adika an'izay daholo manokorotana sy hoe manohito enale izy nefa de voalaza tsara mihitsiny vakiny président Marc Ravalomanana teo ny amin'ny hoe 120 120 124 ho an'ny mpanohatra zany de mamia lalana azy zay lalàna voafaritry ny lalam-pandroenina izay ka tsisy mahadiso mihitsiny ny am'izay hoe ndao hitodika any mpampiasa
hery isika amin'ny alalan'ny fitandrona ny filaminana mba heritreritra ihany ao anatin'izao zava-misy zao amin'ny fotono saina tsy miangatra andinika sy amakafakalalina ny fiainan'ny firenena sy ny vahoaka zay ny zavatra tsy maintsy tokony hodinian'ny mpitondra mianatra ho mpanohitra ihany koa ty fitondrany ity raha meritreritra izy fa hanao politika satria tsy voatery ho mpitondra mandrakariva izy ny tantara amin'ny mampitsimbadika an'io ka sarotra izay zavatra lalovan'izay rehefa mitonga ny fanoherina indray fiheverintsika fa ary eritrerentsika ihany koa hoe tsy tokony zany nefa no lalan'ny firenena tsy tokony anatina alternansa zay feno fifanenjehany ohatran'izany le izy fa alternansa mba hazo lazaina fa misy fitonina ary mifanaja ao anatin'izany lalàna zany de mitodika any avoaka malagasy ny filoha Marc-Ravalomanana eto ny amin'ny hoe misy zavatra marobe tokony ho voarainy vahoaka malagasy ao anatin'izao ady hevitra zao ka atsapany mahazava-dehibe atsapany mahazava-dehibe ho sika izay zony ny olom-pirenena zay ary atsapany mahazava-dehibe ny tokony hijorony manoloana zao zava-misy eto amin'ny firenena izao de arahantsika ny antso any vahoaka malagasy natao ny filoha Marc-Ravalomanana efa o ay le antso nataon'ny président Marc-Ravalomanana ho an'ny vahoaka malagasy rehefa voniny zay de alefatsika fa le ka oka atambatritsika ny hery satria ny firasakina ny hery sa iny joro iny ary mbola mandambolany malagasy rehetra de milaza aminao alefatsika le izy rehefa avy eo vonoera aloha vetivety a ho averintsika izay rehefa avy eo satria mbola misy fandamina kely ataony namana teknisianina ao fa tiatsika ananina am'izay zany resana am'izay de hoe nahazo ny karazana mesazy ao anatin'izao zao ane tena krizy lalina be zao zava-misy eto amin'ny firenena zao eto Madagasikara zao grave zao situation zao aza raisitsika fotsiny amin'ny hoe tena mazana be tsy siasa grave be ny resaka fiatrehana an'ilay fiakaran'ny PPM sisy fa misy crise politika enjana be eto Madagasikara am'izao fotoana zao zay voleny ny fitondram-panjakana ary io nambara ny filoha Marc-Ravalomanana mivadika ho krizy ary mamboly krizy vaovao ny fitondrana amin'ny fanenjehana ny filoha Marc-Ravalomanana mivadika ho krizy politika zany kanefa tsy tokony zany no andaniny le fitondram-panjakana fotoana de fantatra nefa ny dikan'izany ny aminy hoe satria le fitondram-panjakana mahatsapa arina fa tsy tafavoaka tsony izy tsisy tsony ny fomba ahafahany ilazana amin'ny antoka ny vahoaka fa vitany ny anao fampandrosoana ao anatin'ny heritaona sy tapany latsaka kely tsy possible atsony zany de izy mivany lela ampanohana ny fitondrana rehetra io ny aminy hoe voakorotany Covid voakorotany resaka tany Ukraine voakorotany lozavoajanahary ny fitondram-panjakana ka tsy afaka tena nanao ny asany zay sisa no langazo embonan'izy menakavy ahafahana manarina an'ilay tsy fahaiza mitatona sy tsy fahaiza mitondra de kaky ianao maheno an'izany manomboka resahana sy olombam-bahoaka manodidina sy manohana fitondram-panjakana zany adevitra zany de inona ny resahanao inona ny andrasanao am'izany entretien-na route nationale raha tsy vita zavatra tokony hovitaina le volan'le fer tsy hita le 400 mégawatt ny jirama raha tsy hita ao anatin'ny 5 taona le tanamasoandro resahany io mbola vo manao négociation any Dubai any Abu Dhabi any de hoe le mpanamboatra ny Dubai mihitsy no avy eto ampanofosiny fisinandray le vahoaka malagasy aiza ny impossible an'izany ao anatin'ny heritaona sy tapany fa zao aloha iverenantsika zay rehefa avy eo fa ny antso nataon'ny président Marc-Ravalomanana ho an'ny vahoaka malagasy zany no alefatsika ary aloha ka oka atambatritsika ny hery satria ny firasakina ny hery sa iny joro
ho tombontsoa imbonany malagasy rehetra milaza amin'ireo tsara mihitsy ny aho fa raha isika zao ny samy milaza fa hoe tsy anaiky an'izao ny 9 isan-jato malagasy amintsika am'resaka zao de fa tena tsy manakanokoana olona vitsy de vitsy zao fa vitsy mampiasa ny fitaovam-piadiana mampiasa ny volany a jery ny tombontsoa manokana ary tsy vitan'izany ihany a tsy avelako mipetraka eto mihitsy ty fa anoratra zao de hosiniaviko a ho aparitako re tany ho ren-danitro ty tany ho ren-danitro iaho amin'ny anaran'ny mpanohitra ny remidema milaza hoe apelina ho citoyen ho ataoko any de resahako mihitsy ny reo amin'ny andarako mihitsy resahako mihitsy reo communauté internationale ndreo a mba hijery atsika fa tsy hitaza-potsiny mba ilaza zay azony atao hoe zao ny zavatra mitranga reto sary ampiarahako aminy a tio ao alefako amin'ny teny frantsay ty solazany teny gasy reo tio a misy fanambarana zay nataoko filazana antso fanambarana na filazana na antso nataoko tamin'ny voaka malagasy fa efa tsy rariny nitsony ny zavatra mitranga aty Madagasikara tena miantra tanteraka eto ny didy jadony ary io tsy vitany hoe le mpitondra rery ihany fizy menakavy manao didy jadona loa zay tiany atao tany tsisy lalàna e zay ny amin'iny tena mitodika ary mino isika fa samy mahandray zay tandrifin'zay ary nisy lay fanambarana zay nataony filomarika Ravalomanana zay ny soniavina fa nisy olo-mambaoka membre Bendrina moa zany no namaky azy nalefa any amin'ny communauté internationale a New York any amin'ny Nations Unies any Bruxelles any amin'ny vonina Europiana sinsisa mba ho fantatra izy reo ny zava-manjo voalohany indrindra aloha amin'ny ancien président fa misy olana violation fandikana lalàna ary misy fiantraikany ihany ko ho any an'ireo olona zay mety mandray ny vaovao na te hieno na te hitafa am'izany filohan'ny repoblika teo aloha zany zay filohan'ny mpanohitra filohan'ny antoko tiako Madagasikara de hoenotsika ny solo-mambaoaka ny Madagasikara membre Bendrina namaky izany fanambarana nataon'ny président Marc Ravalomanana zany ary mifantoka indrindra mazava ho azy any am'ireo communauté internationale zany. Le pays traverse une crise économique et sociale sans précédent qui plonge la majorité de la population dans la pauvreté extrême. L'insécurité règne sur les villes et les campagnes et reste sans solution de la part du gouvernement. Cet appauvrissement généralisé est le résultat de l'incompétence et de la défaillance totale du régime en place sur la conduite des affaires nationales. Cependant, la priorité du régime est d'interdire le parti Tico Madagascar, d'organiser la redynamisation du parti dans les régions, comme le cas d'Antsirabe le samedi 28 mai dernier. Cette interdiction est une violation des lois internationales, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et droits politiques ratifié par Madagascar en 1971. En outre, la Constitution garantit les libertés d'opinion et d'expression dans son article 10 et le droit de circuler librement sur tout le territoire de la République dans son article 12. La soi-disant vérification routière de routine effectuée par la gendarmerie nationale de la délégation conduite par le président national du TIM et l'interdiction de la redynamisation du parti TIM prévu en Tsirabe le samedi 28 mai 2022 constituaient des violations répétées de la Constitution par le régime en place. Ces mesures prises à l'encontre du parti TIM et de l'opposition en général sont des abus de pouvoir et les forces de l'ordre sont utilisées comme force de répression politique pour protéger les intérêts des personnes et des partis au pouvoir. Tout ce qui se passe actuellement n'augure rien de bon pour les élections à venir. Aucune élection libre et transparente ne pourra se tenir dans de telles conditions. Il est à craindre que tout ne soit déjà mis en place pour forcer les candidats de l'État à la victoire. Ainsi, nous condamnons énergiquement la violation des droits fondamentaux du parti TIM et les partis d'opposition d'organiser des réunions politiques pacifiques. Nous condamnons aussi les abus de pouvoir et les intimidations perpétrées par le régime à l'encontre de l'opposition
et des citoyens qui expriment des opinions différentes. Nous lançons un appel à tous les partis politiques, à la société civile, à tous les citoyens à s'opposer à l'installation de la dictature dans le pays. Ne laissons pas le peuple malagasy s'enfoncer dans cette extrême misère et cette injustice permanente. Nous faisons appel également aux forces de l'ordre, militaires, gendarmes et policiers, de ne plus accepter d'être des instruments politiques du pouvoir. Votre rôle est de servir la nation et de protéger les intérêts du peuple et non de quelques personnes. Signé Marc Ravalomanana. Ny solomamoaka ny Madagasikara Mambrabelindrina zay secrétaire général faharoa ny antokotiky Madagasikara, député Anambodratrimo, fiditetsy Ambodratrimo, ary questeur fahatelo anivon'ny antemera-pirenena no entsika namaky izay fanambarany président Marc Ravalomanana ny siniaviny nalefa eny anivon'ny Francsambe pirenena zay. Amin'ny ankapobeny zany de hoe betsaka ny afatra zay nentin'ny filoha Marc Ravalomanana omaly ao anatin' zao situation tena kaotika ny Madagasikara izao. Amin'ny endriky ny fandikan-dalàna aloha zany rehetrarehetra izany. Iny ny communauté, neniotsika ny afatra makany amin'ny vahoaka, neniotsika ny afatra makany amin'ny fitandronan'ny filaminana rehefa avy ny tanisa ny zava-misy ny filoha Marc Ravalomanana zany. Reo rehetrarehetra ireo etitsika ilazana zany fa mandrovitsy mialaina le fitondram-panjakana. De ohatran'io le fomba le ataon'le fitondram-panjakana, ary zay ny antony mahatonga ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny teny hoe tena efa endriky ny jadona izao zava-misy zao. Resahan'ny rinao zay rehefa avy eo. Satria rehefa miresaka jadontsika de mandeha daholo ny adevitra mahakasika an'izany, fa ohatrohatry ny ahoana moa zay hoe fitondrana jadona zany. Fa eto masim-bahoaka izy mody miseho manao an'le hoe andao raha fa manokanokatra kely amin'le aina manjery zay, fa ato ambadika tsy miady fa nikobay akelika ihany, mampiasa am'izay hery rehetrarehetra mba hahafahany manery voalohany aloha tsy hoe izay tsy mitovy hevitra aminy fa izay atahorany ara-politika. Zay aloha voalohany indrindra ny ataon'le fitondram-panjakana. Tsy problème io raha ohatra ka tsy mitovy hevitra aminy ka tsy atahorana, fa ity anankiray ity de atahorany fitondram-panjakana. De le tahotra ny tonga aloha, zay aloha vao mijery hoe adversaire politique reto. De any am'le tahotra zay ho an'le problème ampiasaina le rafim-panjakana, ny gouverneur, ny préfet, ny chef district miasatra am'ireo ratsana kely zay mety mahazo andraiky mpanjakana eny anivony reny faritra sy district reny. De hitatsika any am'izay ale Marc Ravalomanana sy ny antokotiky Madagasikara le izy. Nefa lasa mitambatra zany reo emo reo rehefa aka décision hisakana na hanao raha matahora na hanohitra ny antokotiky Madagasikara amin'ny redynamisation zay ataony. Fa amina renjika fitantanana eny anivon'ny faritra sy ny district de mifanipakakarina eo izy menakavy. Rehefa misy ohatra ny tondrano namana an'izany teto amin'ny fandaratsika ny amin'ny hoe jerevony zava-misy amin'ny Bongolava, même ny zava-misy any Tsirabe sy any amin'ny faritra samy hafa manerina Madagasikara. Safandia tafika de miady. Misafandia tafika de miady. Zany iza zava-misy e. Misavoritaka le andraiky le gouverneur sy le préfet. Misavoritaka amin'ny fomba fanaovana fitantanan-draharaha. Ilay gouverneur tsy manaiky baikona solombavambahoaka, nefa misy andraikitra politika le solombavambahoaka, le gouverneur fa izy no mitarika amin'ny faritra, tsy manaiky baikon'olona ty amina district izy, le député mieritreritra fa izy no tena namono ny voay, fa le gouverneur tonga ho azy no situation politique de misavoritaka. Fa zao rehefa andeha amelon'ny tim aloha
sy sakana n'Andriamatoa Marc-Ravalomanana de mitambatra ao anaty fomba fandraisana fanapahan-kevitra de manao conception na sécurité mihitsiny défense mihitsiny izy menakavy hoe ahoana ara ny fomba isakanana ny reto olo reto zany anie zava-misy any faritra any tena hafahafa le fomba fanaovana politika eto Madagasikara am'zany vita iny mitoy am'izay le ady mangatsika lay misy any amin'ny faritra sy any amin'ny distrika ka eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany de gagasy talanjona ihany tsika ny amin'ny hoe misy fitambarana le izy any ambadika any rehefa andeha mely fa tsy manana an'izay solidarité izay hitondra développement ao anatin'le toerana zay misy andrezao rotra zany faritra nresantsika dia le resaka région zany resantsika ao anatin'izay fa de ady voninahitra ady tombotsoa ary ady varotra politika teo akaiky nyle ranga sy teo hitan'le ramse sy teo hitan'ireo patron politika na mentor politika hoe tena mba manao any amin'ny faritra sy ny distrika misy azy any de manitsaka lalàna nefa le solidarité ataon'izy ireo am'izay fotoan'izay araka ny resantsika teo sy ny fanambarana ny entin'ny président Marc-Ravalomanana teo efa nahanjahanjatsika teto foana anie zany eo manitsaka lalàna io manitsaka lalàna io zavatra atao io efa impiritsika noho ny resaka an'izany eto rehefa miresaka tsika tonga de mibata constitution foana hoe tia ny article 10 tia ny article 11 tia ny article 12 de karazana article nge zany vakitsika eto zany hatrany amin'ny article 14 ny article 39 maro be resantsika eto ary io efa nresantsika fa raha ohatra tsy ponina de ohatry ny akotry mihitsiny mifantsaha zao fitondram-panjakan'izao am'izany lalam-pandroenan'izany fa tsy mety tonga saina le fitondram-panjakana manoloana an'izany ary ny androm-panjakana zay natao hiambona ny lalam-pandrenana minitsy miteny mini mikipy eo anatrehan'izany fantsahana lalam-pandrenana zany ity zavatra mitrangy eto Madagasikara ty raha any am'ireo firenena veveritsika fa efa émergent mba tsy tenentsika hoe firenena mandroso tena efa elany tsy tafapetraka teo amin'ny toerany teo ny fitondram-panjakana na de fotsiny azy ny fikitihana n'iny resaka gouverneur iny na inona fomba filazana hoe resaka appellation io efa manova zavatra zany mipoints virgule ny ET sy ny EST efa manova zavatra zany any amin'ny fomba fanirafetana sy fanoratana lalam-pandrenana efa tsy voatsaraky ny akandriamasina ny atsotra verbe sy ny accent grave efa manova ny endriky ny fehezanteny zany ary tsy mitandro etrony ny arak'Andriamaso ny article soratanao anatin'izany lalan'izany vo miova efa manova ny endriky ny lalam-pandrenana zany maika moa chef de région ny resahanao anatin'le lalam-pandrenana décret nampanitsahanao anazy de hoe tsy problème io fa resaka fomba fananana nge fa tsy miova le izy le fomba fiasa de kely lay ACC le izy ke zao ny conseil régional am'izao justement tsisy de aveo mametraka ny amin'ny io nge zavatra rafitra resaka temporaire fotsiny io de io izy 2 ans io fa firy-taona zay mizohira na manao an'le rôle na le attribution le chef de région zay mbola nampitomboana fahefana ihany efa nresantsika teto zany tamin'ny filan-kevitry ministra na namafisana an'ilay fanapahan-kevitra tamin'ny 2019 ka raha any amin'ny tany mandroso areny de efa tonga de menjera le filoham-pirenena am'izany satria manitsaka lalam-pandrenana fa eto amintsika momila izy bahoana de mandeha fotsiny am'izao hoe tsy problème zany ka inona ary ny ilaina n'le ACC mpiambina n'le lalam-pandrenana eo le problème zay misy am'izao fotoana zao ary antony na tonga foana ny antoko tiako Madagasikara nytaremy président Marc-Ravalomanana na ny RMDM na ny vondrona panoramaso ireo force politique rehetra ny amin'ny be loatra ny zavatra tsy mety fa asivo concertation aloha tena se concerté mihitsy ny aloha ny rehetrarehetra fa tsy mety zao zava-misy zao de mbola ntsaivo ny filoha Marc-Ravalomanana hamarana antsika ao anatin'ny fampitina ny adevitra nentin'ny président Marc-Ravalomanana ny aminy hoe
zava-dehibe ny ahafahana manao fikaonan-doha mba handaminana ny rehetra anadio tokotany fomba fiteny daholo zany rehetrarehetra zany anala reo zavatra mampisy aya ary reo tsy miteraka fifampitokisana zany anisan'ny endriny hilaina ny zany concertation nationale zany veniotsika ny fanazavana ny entin'ny président Marc Ravalomanana manamafy aho fa raha mbola zao fitondrana tsy mahita vahaolana zao no eto raha mbola reo fitondrana tsy mamela ny mpanohitra iteny sy vezivezy sy anao hevitra reo aneo hevitra reo ny eto aza manantena ny inona satria izy rery alozao anazy minge zany za de tena milaza aminareo mihitsy voaka malagasy isika mikatsaka mandrakarivo hoe ananatsika anangalatsika firenena vanina zany firenena vanina zany hoe tsy maintsy mampiseho modely ianao mampianatra ny zanako aloha voalohany indrindra miainy olona miainy sy ny fananany ary indrindraindrindra mame sakafo hoanina malala tsara lara-pahamenana priorité filazana azy koa de manamafy aho no zavatra nytany saiko taminareo teo fa de mitaky fikaonan-doha na le concertation nationale ny hery velona rehetra milaza azy mpanao politika ny société civile ny mpitondra fivavahana ny syndicat mba hiara andray hevitra ombonana zay ny tena isinyny démocratie fa tsy ziriziry amin'ny heviny fotsiny eo efa mandeha sady seoseo fa hoe mba anao ny fikaonan-doha koa ny zareo concertation n'inona tenao concertation izy momba ny doublon momba ny refonte nga zany mety nareo ihany anao de zao nenareo fa matipaika mihitsy hoe tsy maintsy atao zay ampandresena ny candidat mpanjakana zay ny detavinareo article ty tsy maintsy atao zay ampandresena azy alehatra any amin'ny fokotany alehatra any amin'ny ben'ny tanàna alehatra any amin'ny district zay ve venareo fa mety hitondrana ty fireneny ty tsy mety zany ny zany tsy azo antoko mihitsy ny fifidianana zay ho avy eo de samy lazanareo an'izany aho tena tsy ho azo antoka mihitsy ny fifidianana zay ho avy manaraka eo io sady ny tsy fanarahan-dalàna mibalibato ny tafika ny rehefa tanàna asehoandrareo tsy afaka manafina zany izy te ahoana natokisana fa hoe ny olona mponina Tsirabe nisan'ny mpitandro filaminana fa ifanisa amin'isa amin'ny vahoaka de ahoana na atokisako fa hoe any Morondavo tsy ho tonga andreo le mpitandro filaminana sy olona recruten'ireo hoe hitsoboko akaikyny bro fandatsam-bato laza hoe melana reo fa zao ny zavatra tsy maintsy rezolta voaka ahoana reny olona mandeha aza mieritreritra re olona marina zay zany hoe no mahazava-dehibe an'le hoe alao concertation nationale satria misy zavatra marobe mila dinihana mila amboarina indrindrandrindra zany tontolo mpifidianana zany saky moa de efa miteny foana ny amin'ny hoe amantoko politika ny antoko politika ny antokotika Madagasikara de miomana izy ny atrika fifidianana na oela na oaingana ary na ovina io na ovina fa mahafantatra koa nefa ny antokotika Madagasikara hoe tsy mety am'izao endry ny karakarany ny fitondram-panjakana azy zao zany fifidianana zany antony ilaina zany concertation nationale zany io zao de mazava ny teny filoha Marc Ravalomanana teo ao de midinidinika eo de mikobokobona eo de ijery momba ny anaovana an'le refonte satria efa tsy afaka fa tsy maintsy manao an'le refonte de lalaovina am'le façon am'le fomba anaovan'izy reo azy de mandeha le recommandation am'le vonina européenne hoe tena concertation inclusive de mamoriporina concertation resaka fananatany resaka tontolo ara-tsakafo hoe fahavitatena ara-tsakafo zay tsy hainy sy tsy nisahirany any hatram'izay ary miresaka redynamisation zay tsy fantany akory ny efa nresahatsika taizany nalalany reto fitondrany reto sy ny antokony reto am'izany redynamisation zany balina no ainy spectacle ny ainy zay ny everiny fa hitondrana ny antoko fa tsy idéologie tsy resaka pépinière politique
na resaka école du parti, na resaka fametrahana an'ireo elita ao anatin'ny antoko. Tsy manana an'izany le antoko miaraka an'le fitondrana, la an'le fitondrana. Fa averyko ia balle ny ainy, spectacle ny ainy. Kinona ny redynamisation atao amin'izany? De ao anatin'izay ny associena n'inona? Mamony omby. De mitsindraka manao kawitry eraky ny arabe de manao carnaval de zumba. Le fahantrana nefa eo ihany. Eo. De fangaro daholo le volam-panjakana. Ampiasaina am'le déplacement an'ilay tompon'andraikitra anatin'le parti politique. De mampiavana ny ataony any am'ireny région reny. Satria miady izy menakava nge misy fifandomana foana e. Isaky ny faritany, isaky ny région. Ny gouverneur miady amin'ny député. Ny député sy ilay sénateur miady. Zany daholo isaky ny faritra rehetrarehetra. Taiza na aiza ny amin'ny redynamisation raha antanina izy. Formule taiza. Mba mekele le TDR na terme de référence an'le redynamisation resahanareo. De nefa izy afaka manao redynamisation araky ny tenen'ny Filomarka Ravalomanana. Fa le antokotiko Madagasikara tsy afaka manao an'izany. Resa statut de l'opposition ihany koa ny zany e. Manao éducation citoyenne na éducation na citoyen ny parti. Ary manao éducation ny membre tadiavo fa misy an'izay ao. Donc, akoatrin'ilay hoe parti mandeha manao redynamisation, andraikitra ilay mpitarika an'le mpanohatra ihany koa. Manao éducation membre sy ny olo-pirenena. Ka hoany zany tsy azo atao. Le lalàna mihitsy ny zany e, tsy ny lalam-pandrenona ihany. Fa ny lalàna mihitsy no tena hitsahan'ilay fitondram-panjakana. De rehefa hitsahan'le izy, de tsy mampanina fa azo ny atao zany. Fort heureusement, ny tenin'ny ACDDED mba eno ihany io androm-panjakana io. Fanjakana. Au conseil en démocratie sy ny défense ny état de droit. Hoe tena tsy rariny kosa fa fanitsakitsahana an'ilay pacte zay ny soniavy Madagasikara momba ny fanambarany raisam-pirenena momba ny zon'olombelona, le fandrarana ny olo-pirenena sy tompon'andraikitra tsy hivezivezy ao anatin'ny tany republika. Raha tsy ohatra nga ka zavatra hafa zany, fa olona manana zo malalaka mivezivezy sakanana hatramina olom-boafidy. Miemotra ny demokrasia, zay mihitsy ny nambara n'ilay filohan'ilay androm-panjakana. Fort heureusement hotsika mba misy miteny an'izany aloha, mba mandonda tabatra, manaitra ny lakolosy, asa mba hoen'le fanjakana ve zany. Fa ato am'le ACC de mangina tanteraka. Izy nefa no gardien le constitution. De ahoana foana re? Inona zany ilaina n'le république? Inona zany zao firenena zao? Zay fantaniana apetratsika. Firenena inona zany zao firenena eto Madagasikara zao? Mba inona ny anasokajina zao firenena zao? Crise institutionnelle mandeha, tsy mifampatokontsony lay mpikambana ao anatin'ny gouvernement sy le solombavamboaka, zay samy izy mainakavy maro anisa ihany zany. Le institution manitsaka lalam-pandrenana, jerevony le institution, le gardien le institution, le constitution. Zany zava-misy eto Madagasikara. Le membre ao anatin'le exécutif tsy hitanao azy raisina inona le vaingana sa ataony, miodikodiny eo fotsiny. Ho any Egypte hijery momba nanaovana an'le autoroute de manao blabla eo fotsiny. Tany Washington DC nanao fifanarahana soniavina fa ame demi milliard ny Banque mondiale. Io miodikodiny eo, mivoaka indray nefa hoe ty plan de décaissement. De mivaridainga mpitsanganana eo fotsiny. Tsisy zavatra mandeha am'izay lohany ntsony. Zao ndray zany miazakazaka ny Abu Dhabi any. Rehefa miazakazaka ny Abu Dhabi any, mba tsy ary fantatra ihany io raha ohatra ka hoe ry zareo na matsy an'le tana masoandro, inona ny contrepartie zany? Zavabe zay fantanitsika zay. Inona ny contrepartie? Inona ny tambony? Tambony.
raha ohatra ka ireto olo reto no amatsy an'le tanamasoandro ke bloqué 3 ans et demi e tantankely vitsivitsy mandeha eo de fanaovana terrassement de mbola miady ny vahoaka am'izao fotoana zao hoe non azako tiana kosa ny taninay fa io na 4 milliard tsy amidinay io ary tsy omenay io voilà zany zava-misy zay ny fantaniana apetratsika inona zany zao fanjakany zao endrim-panjakany inony zao fanjakana makaizo zao fa tena tsisy mandeha am'izay laoniny fa de mandeha fotsiny io fotsiny de misy vahoaka ao de misy mpitondra ao fa na le asa tsy mandeha atsakany sandiavany le olona tsy efa tsy mihinan-kanina ny fontana normal maraina atoandro ariva tsony ndresaka fahasalamana efa tsy lavorary ny rano tsy mahazo rano ara-dalàna vao teo anazy fitaraina zao hoe esy rano malotondray no aniny e ny sotroana plutôt azafady ny jiro moa zany de efa miverina am'le girlandy iny efa tsisy adevitra tsony enao ny compagnie aérienne anao efa io sisany efa rany de inona foana omaly ny grève mpivarotra tsy ny sesesa mbola mitakiny azy miaraka amin'ny mpianatra endao zay mba ifanampio korotana tena manahirana ny zava-misy eto Madagasikara fa le mpitondra tsy hitanao inona ary ny tena décision raisin'le mpitondra inona ny tena tao de mpanohitra manazava an'izany no ambesana sy amoahana mpitandro ny filaminana etsero de miverina amin'le adevitra izy président Marc Ravalomanina jadony zao rina arabe mananjara eo indrindra mantsy sika amin'ny ty resaka hoe lasany amin'ny resaka jadona no iafarany le resaka zany momban'ny toera ramitranga eto Madagasikara de raisitsika kely eto maraparanantsika azy mitipitinatsika ny zay resaka zay de raisitsika kely zany amin'ny hoe raha misy zany ny tsy manaja lalàna na izy io na izy raha itsika kapobeny rehefa tsy manaja lalàna ianao zany de inona ny vokany tsy voasazy zay le izy rehefa tsy manaja lalàna ny ankizy de saziny ray aman-dreny rehefa tsy manaja ny lalàna ny ampianarana ny mpianatra dia saziny ny tompona andraikitra ao amin'ny sekoly rehefa tsy manaja ny lalàna amina fiarahamonina dia saziny ny fiarahamonina rehefa tsy manaja ny lalàna ao amin'ny firenena dia misy sazy zany mifanaraka am'izay ka raha miresaka zany tsika hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana tsy fanajana ny lalàna velona dia ahoana zany ny mba atao hoe sanction momba an'izany de miteny zao tsika hoe ka io nefa misy androm-panjakana mampanaja ny lalam-panorenana ACC zany ny tena tenenina am'izay zany no andraikitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha vao resaka hoe lalam-panorenana de ACC de miara-mahita nefa tsika amin'izao fotoana izao zany hoe ahoana ny fandehany fa na tamin'ireny fifidianany reny arany de nandeha fotsiny lasa fiteny moa le izy hoe azo raisina fa tsy mitombona de ahoana ary zany de androm-panjakana inona sy inona indray ary zany dikan'izay zany dia tsy maintsy lasa makany amin'ny feonam-be-pirenena ilay resaka na tiana na tsy tiana feonam-be-pirenena tena izy io tsy misy anavahany io fa tsy araka ny eritreretana zao zany hoe feonam-be-pirenena arak'izay mety mampetipety azy any de manao feonam-be-pirenena asiana feonam-be-pirenena indray atao resaka sakafo hoe resaka an'zao hoe resaka an'zao hoe tsy zay le izy fa hoe feonam-be-pirenena tsy misy anavahana tena jerena ankitsipo fa raha hoe zao ny fipetraka ny raharaha eto Madagasikara de amin'ny zao hoe fomba iainantsika am'izao fotoana zao anaovana ny fifidianana de inona ny tranga eto zany zavatra efa tsy hoe maniry hoe zavatra ratsy na ohatran'izany fa efa misy zavatra hita eo efa misy zavatra iainana eo de iny ve ny mbola ianganao ihany hoe anosiana hoe io ihany zao situation zao ihany no anaovana ny fifidianana sinsisa ka izay le hoe mbola mialanenina neny olona ohatran'ireny tany Antsirabe reny mialanenina ny tiako Madagasikara mialanenina ny aty amin'ny mpanaraka ny président Marc Ravalomanina fa reny moa ny zavatra nitranga de ty zany hoe fiainam-pirenena
mialanenina ary samy teny daholo na société civile na fikambanana na atoko politika na inona hoe io a fionam-be-pirenena tena izy io ano ijerenany hoe ahoana no andaminana ny raharaha resam-pifidianana zavatra ngeza-be ao anatin'izay fa be de be ny zavatra mifaningotra ao anatin'io de inona moa ny tanjona ao anatin'izany de ny hoe mba izorany Madagasikara mba milamina tsara am'izay ampitoniana tsara am'izay mba mandroso araka ny tokony izy ohatra ny firenen'ny olona zao menatra mihitsy tsy tokony ho tenenina zany efa tenenina eto menatra milahatra amindreo a firenena any ivelany hoe za malagasy de ozy ny olona ay ve any amin'le Madagasikara hoe tena faran'izay mahantra ary misy firenena olom-pirenena any ivelany any tompoko tsy mahalala akory ny fisiny za Madagasikara zany am'izao taona 2020 sy 2021 zao fa raha fatany aza dia tsy fanajana lalam-panorenana fantatry ny olona ny tsy fampitsakafo no fantatry ny any ivelany any mianjady amin'ny malagasy resaka tsy fanjary-tsakafo nefa tany midadasika be ity resaka tsy fanajana ny zolombelona zany ny fantatry ny olona momba antsika resaka katrami matory eny zao ambany ao ambany tetezany beoririka eo maraina amin'ny eny lasa mitombo ny olona matory ny katrami mampalahelo malagasy ohatra antsika reny ray aman-drenitsika reny zandritsika reny malagasy ohatra antsika de asany sasany hoe mba mahita tory ve any an-tranony any manoloana reny hoe tena sahirana ka rehefa jerena zany le izy miverina kely amin'ny fanontaniana hoe rehefa mandika lalàna ianao zany de tratran'ny sanction de hoe sazy toninina ara no hoe mifanitsy am'izay misy lalam-panorenana eto misy fampiarana lalàna isan-karazany eto ohatran'ireny hoe motion de censure reny zao censure am'teny hoe sanction afany amin'ny député ny iangany amy hoe fitsarana ny fomba fiasan'ny gouvernement zany zany zao zavatra misy eto amintsika efa nanao ny andraiky moa ny eo nivon'ny député hoan'ny adiko Madagasikara zany efa nanao ny andraiky izy noho ny fahatsapana ny amin'ny hoe andraikitra tsy maintsy horaizina zany noho ny mazava-dehibe ny raharam-pirenena ny fiainan'ny malagasy ny ACC ihany koa manana ny andraiky ny araky ny voalaza ny lalàna fa ahoana ilay fijerena n'lay hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana raha ohatra hoe misy ny tsy fanajana lalàna de ahoana zany ny tokony hoe sazy tokony miatra am'izay de rehefa dinianao zany de zay tahotra ny atao hoe mety ho sazy amin'ny endriny isan-karazan'zay no mahatonga an'lay fanakatsakanana eto sy eroa satria misy feom-feritreretana manentsika ao zay io zavatra io misy feom-feritreretana manentsika ao satria miverina ao amin'ny eritreritra ny sasany zavanitranga tamin'ny taona 2020 miverina ao an-tsainy hoe zao no nitranga tamin'ireny dia raha kehitriny zany dia manahirana be no mieritreritra azy de atao daholo zay fomba rehetra mba hoe anakatsakanana ny hafa tsy aneho hevitra tsy circuler arak'izay hoe fandehanana dia ny lalam-panorenana kitihana arak'izay tiana anaovana azy ny lalàna tsy arahana satria maninona eo ilay tahotra rehefa ravina le izy de resaka tahotra le izy de mifandray am'izay moa ny resaka hoe tsy fahatokisa-tena raha ohatra rangaka hoe mahatoko tena zany mahatsapa valeur zay le izy raha hoe mahatsapa valeur na amin'ny fiainana andavanandro tsy mikoropaka mihitsy fa matoa zany misy io fikoropahana io matoa zany misy io atao hoe lasa fanantanterahana zavatra tsy araka ny tokony izy io dia mibosesika loatra ilay tahotra sy fiahiahina sy tsy fahatokisa-tena dia izay fihetsik'izay de lasa makany amin'ny resaka hoe jadona le izy ny teneniny président Marc Ravalomanina teo le resaka hoe jadona eo zany mba tiatsika azavaina kely hoe inona moa ny tena finosiny zany hoe jadona zany satria tenenina le izy am'izao fotoana zao resaka hoe dia jadona moa zany raha ohatra hoe tonga de itsina fotsiny de hoe zay tiako ihany io zay tianay ihany io
falonareo faly tsy falonareo a tsy rarahanay satria zay mandro zay manandratsira zay mandobary zay rery mihinana de zay rery mandrezatra zay le circuit zay zay tianay ihany io zay metsena ihany ko aloha ary amin'ny alohany ery de rehefa aoriana mandrezatra de tsy tononona ntsony zay toy any fa zany hoe zay tiana atao ihany io zany a zay ny atao hoe adijadona ary io rehefa miatra zany zay a dia misy fanitsahana zoan'ny hafa misy tsy fanajana ny hafa de inona moa zany fa reny nitranga tany Tsirabe reny zao anisany reny de ny resaka ity hoe tsy fanajana lam-pandrenana sy tsy fanajana lalàna amin'ny endriny isan-karazany ity dia mazava tsara ny fipetraky le raharahany amin'ny hoe lasa any amin'ny resaka adidi-jadona lay izy reny lesaka hoe didi-jadona reny tsy niteniteneny président Marc Ravalomanana fahatany reny a fa rehefa tambatra ao zany rehefa jerenao ny zavatra miseho sy an'ny etseroa ry zareo afaka mamory olona fa ny ato tsy afaka manao ry zareo afaka manao zay tiany ataony amin'ny resaka circulation fa ny ato asakasakanana dia zay no mahatonga ny président Marc Ravalomanana miteny andreny fa resaka jadona izy ity dia ande hoe jerentsika mihitsy hoe inona moa no tena finosiny zany hoe jadona zany définition io fanazavana io tsy zay no nanome an'le fanazavana fa ny manam-pahaizana anao nanome an' zany ny dictature ozy de karazana fomba fitantanana type de gouvernement zay no filazany azy manam-pahaizana no miteny an'zany de misy fanazavany amin'ny teny frantsay hoe resaka dictature zany de hoe concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu na hoe d'une assemblée na hoe d'un parti na hoe d'une classe de misy koa ny akoatray zany misy koa natao hoe dictature militaire zany hoe raha tsotsorintsika zany de hoe mivangongo amina olona anankiray eo ampelantanan'olona anankiray ny fahefana na eo ampelantanana temiera na eo ampelantanana atoko na eo ampelantanana sehatra ataontsika hoe classe zany zay zany le izy fivangongona no tena dikan'io resaka io de hoe ny atao hoe dictature koa izy amin'ny firenena anankiray zany araky ny fanazavana ihany de hoe régime dans lequel une personne ou un groupe de personnes disposant d'un pouvoir absolu si S apostrophe Y maintient de manière autoritaire et l'exerce de façon arbitraire zay le izy zany hoe resaka fivangongona de le teny malagasy teo zany malazava azy hoe zay tianay ihany io andefazanay mpitandro amin'ny filaminana nareo tsy mahazo manao an'ity vaofety hoe tsy nisisa zay ohatra akoatran'ny zay ihany ko de misy teny zany ao maromaro mitovy dika mihitsy amin'ny antsona hoe dictature tsy isika teto Madagasikara mamorona an'zany fa ny manam-pahaizana mpandinika fiarahamonina ny mpandinika politika mpandinika fiainam-pirenena no nanome an'zany hoe fanazavana zany dikany hoe dictature ozy izy de hoe absolutisme autocratie caporalisme despotisme totalitarisme tyrannie enjany zany zany ny dikany hoe dictature le dictature ahitsika tsara fa mbola misy dikany ary misy degré ary ny zavatra misy eto Madagasikara dia amitsika moa zany eo amin'ny sehatra raisam-pirenena dia amin'ny teny foana zay firenena manaja ny demokrasia rehefa misy tompona andraikitra mivoaka ny velany any de ohatrany hoe paradisa ny eto Madagasikara ohatrany hoe anjely daholy fa nitovizana loko de hoe samy mpanota daholy aloha zay aloha itovizany zay fa le hoe tena fiainana isanandro tsy arak'izay tenena de lasa ohatrany hoe misy dictature raha jereny any ivelany izy zany de ohatrany hoe déguisé raha ny any ivelany zany no mijery hoe mijery tsotra fotsiny am'zao de hoe
ohatran'ny hafahafa izany raha vao hoe miteniny any velany hoe ohatran'ny hafahafa ohatran'ny misy zavatra tsy milamo ao Madagasikara eo dia efa mahatsapa zany zareo fa maninona moa ny tonga teto ny iraky ny Union Européenne azafady indrindra tompoko voaingana na ninona ny tonga teto Madagasikara ny iraky ny vondrona Européenne ka nanao antsoavo ny sitona ny amin'ny hoe ilay ny fiainam-pirenena io misy zavatra tsapandry zareo ao misy hitany ao tsy ny any ivelany ihany natoro am'zany ary ity zay antso nosoniavy ny président Marc Ravalomanana nalefa any amin'ny Union Européenne any Bruxelles zany any New York any amin'ny Nations Unies ty any amin'ny communauté internationale nyty dia manamafy indray ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena ka itenenana amin'ny manerana n'izao tontolo zao hoe zao ny zavatra misy ety aminay de misy miteny any ambadika any hoe fa inona koa no iresahana an'izany amin'ny any ivelany fa inona no itenenana an'izany any amin'ny comité international alao hitan'ny olona any alao fantatry ny olona le izy mantsy hoe fantany any ivelany le izy fa ny fisininy ireny taratasy nosoniavy ny président Marc Ravalomanana ireny dia manamafy ny efa zava-misy ary hoe manamafy an'izay hoe jereo izahay jereo ny firenena malagasy jereo lay vahoaka malagasy fa tsy hoe hitaza-potsiny ary ireny dia misy fetraika an'ireny fa sao de averintsika hoe mandehandeha fotsiny am'izao ka zay zany le resaka demokrasia hoe tsy voaja tenenina fotsiny hoe demokrasia fa inona ny demokrasia eo lefa antrana tsy manaikitra ihany de zao zany zao de hoe any a Dubai Abu Dhabi za izy teo hoe fanakaikaiky andreo zany any amin'ny tany arabo any amin'ny Émirat zay any amin'ny Émirat any de hoe amboarina ny tanomasoandro sensisa de jereo tsara ane alefa ny téléphérique orinasa frantsay tosaina io mandeha indray nampidirina indray Rothschild vahiny daholo zany mbola tsy fantatsika mihitsy tena andraikitra ny zany de tonga andray ty Dubai de aiza zany le mpandraroty am'le Egyptianne de autoroute amin'ny Egyptianne inona ny fanarahana am'zany any daholo izy fa le mpandraraha malagasy mba aiza mpandraraha malagasy eto any hoe misy atemera mivarotra aiza zao mba fampiasana ny atemera mivarotra misy mpandraraha eto vehivavy teratany malagasy tena malagasy tiako tenenina amin'io aiza daholo zany rehefa de maheno an'zany hoe Dubai Rothschild sisy de tena hoe ahoana ary tsika ty ka eo zany tena ho mariana tsara zany eto mpamiti-pitiana antsika azy momba nyty raharaha ity ny amin'ny hoe zava-misy eto Madagasikara ka nanaova ny président Marc Ravalomanana antso mety efa amin'ny olo-pirenena mety efa amin'ny any ivelany mety efa amin'ny ampitandro filaminana mety efa amin'ny vahoaka malagasy zay rehefa mahatsiaro tena rehetra dia iantefany iny antso nataony président Marc Ravalomanana iny dia anjarantsika ny amin'ny saintsaina ny toedrara izany hoy isika teo hoe rehefa tsy manaja ny lalàna dia na akizy io na any ampianarany io na eo amin'ny fiarahamonina io dia hiarany sazy na hiaran'ny sanction izany dia sasa moa any ambadimadikany matahotra mafy an'izay dia atao daholy ity fomba tsy mety rehetrarehetra ity am'tianantsika azy misy ohatra anankiray ty tantarako zavatra nareo tany amin'ny resaka baolina ahitantsika hoe rehefa tsy manaja lalàna dia hiaran'ny sazy tsika moa mpanaraka baolina de tany amin'ny taona 20 tany nisy lalao famaranana zany tamin'ny Champions League niona-ny Liverpool ekipan'ny Liverpool le niona tamin'ny Real de Madrid tamin'ny sabotsy io avany Angleterre ny Liverpool nikatroka tamin'ny Juventus de Turin dia tany amin'ny kianjany ISL tany tany Belgique no nanaovana n'ilay famaranana io dia raikitra ny fanjevona tao ny oligansa zay tsilamboto anglisy no nitarika tao nandrangotra tao de tera raikitra ny ady sy ny sisa tao anaty kianja tao zany de nisy faty olona hatrany amin'ny efa mampolopolo mahery asa izay telopolo mahery tany safiry ny olona zay namony ainy de rehefa natao ny fanadiadiana de hoe nisy tsy fanajana lalàna tao nisy zavatra be deaibe tsy voaja tao de inona ny tranga hoe ianareo
hoan'ny ekipan'ny Liverpool dia voasazy. Le ekipa ny lasa voasazy nefa le Jilamboto le mpanakorotana zany tena ny angalo le gidragidra de voasazy tompoko ny ekipan'ny Liverpool tsy mahazo manao baolina mandritra ny enitaona tsy ao anaty trasana fifaninanana baolina na ao Angleterre na fifaninanana any iraisam-pirenena ohatra hoe any amin'ny resaka Europa zany tsy mahazo manao ary ny prime ministre anglisy tam'zany Dame de Fer Ramatoa Margaret Thatcher no napidina an'izay lalàna izay. Tsy hoe lalàna moa zany fa sazy enitaona. Tsy hitanao tao anaty trasa ny Liverpool zany tompoko. Tsy hita. Efa taty aoriana tampitra an'izay tsy maintsy nampiarina ny sazy. Zany ny anglisy. Ary ny mpanjaka tsy nanao fanalenana mihitsy na betsaka ara no nitabataba. Mpanjaka hoe tena resaka voninahitra zany any Angleterre, Elisabeth faharoa. Mbola tahin'Andriamanitra izy, mbola velona soamantsara. Mbola reharehan'ny anglisy, mananika ny 70 taona. Fa reharehan'ny anglisy zany natao hoe discipline, zany natao hoe fampiarana ny lalàna rehefa tsy manaja lalàna ianao dia hiaran'ny sazy. Ary sazy tena mafy be, ny anglisy tia baolina. Fa tonga de ozy Margaret Thatcher hoe enitaona. Tsy mahazo manao sady manala baraka ny firenena anglisy, misy ain'olona nafoy dia zay no sazy izany. Zay Madame de Fer Margaret Thatcher zay ary mipetraka ao anatin'ny tantaran'izao tontolo zao. Enjany zany tsy mitsitsy zany zay hoe Dame de Fer azy, tsy mitsitsy zany fa rehefa hoe mandika lalàna ianao dia ity no sazy fanaraka am'izay. Nitabataba ny vahoaka anglisy ka na tena hoe raha mba miteny zao mpanjaka de mety ilaminy io de mety hovahana ihany le sazy sisa. Na ny fédération européenne baolina kitra aza tompoko ny UEFA de tsy nateny. Tsy nateny satria mipetraka tsara le hoe olon'ny lalàna, olon'ny fanjakana. Izy moa zany vehivavy fa mipetraka le hoe homme d'état. Hoe zay no izy de mijoro tsara manaraka an'izay. Enitaona ny Liverpool tsy nahazo nanao baolina natao atoerana na tamin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fay ireo le Jilamboto mpanohana ny Liverpool tamin'izany tsy satsony. Fa le tamin'ny sabotsy moa zany resaka organisation misy mahasamy hafa azy ihany ilay izy de lasa nitefany amin'ny tompon'andraikitra frantsay indray ny rihatra dia izay no fandehany. Zay zany ny atao hoe famitipitianantsika azy ahoana ny fipetraky ny vita fotsiny amin'izao ve zany ny hoe tsy fanajana lalàna ataon'ny atsy na ataon'ny ery fa rehefa lalàna dia lalàna. Le olona mantsy ny olom-pirenena mantsy no tenenina foana zany hoe anareo tsy manaja lalàna mihitsy mba hajao ny lalàna ny fifamoivoizana. Eto de tiana ihany manamarika ny sociologue mahafantatra an'izany ny mpandinika fiarahamonina. Fa raha hoan'ny eto Madagasikara raha resany zany hoe malagasy zany. Ny malagasy tompoko tsy sarotra hoentina zany. Tsy sarotra hoentina ny malagasy amin'ny toe-tsaina ankapobeny. Ary io tsy vitany hoe latsalatsaina fotsiny le malagasy hoe nareo mahantra, nareo tsy mahay nininina, nareo ohatran'izao sy ny sisa. Tsy ihany io. Tena tsorina hoe tsy fidiny malagasy ny mahantra ohatran'izao tsy fidiny. Fa ny malagasy raha oharina amin'ny olona any firenekafana mora hoentina ny malagasy. Inona ny profo? Ny malagasy tompoko rehefa manao ny tsara sy manao mety ny mpitarika azy, ny mpitondra azy, ny mpitarika azy ery amin'ny lohany ery de manaraka izy ireo. Ny amin'ny ankapobeny io de manaraka izy. Zay ny toe-tsainy ny malagasy. Fa raha vao ny any amin'ny lohany any hitany hoe zay teneniko atao fa zay ataoko aza hoe aza tanterahana. Fa hoe zay baiko zany arao fa le ataoko aty azana de tsy manaraka koa io vahoaka malagasy zay taritiny io. Izay ny toe-tsainy malagasy amin'ny ankapobeny. Rehefa enao mpitarika no manome modely dia modely tsara de manaraka izy. Fa raha vao enao mpitarika no hitany hoe manao modely ohatrany tsy mety de inkeo izy ny tsy anara. Zay ve asainao manaja lalàna nefa ianao raha tsy manaja an'ity
zay va asainao manaja an'zao nefa ao anaty lalam-pandrenana tsy ahitanay an'zany hoe zao zany zavatrafany ao anaty lalam-pandrenana zavatrafa no mipondra ato de iny le olona nao zany efa mandeha am'zao zany de io ane io resaka lalan'ny fifamoivozany io be de be ny tsy manaja ka rehefa tsara zany ny ohatra very ambony ery tenen'ny président Marc Ravalomanana teo dia iny no manome ohatra tsara an'ilay voaka malagasy eo amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy io de mandeha izy fa raha vao ny any amin'ny lohany any no maneho modely tsy araka ny tokony izy de iny koa no raha an'ilay malagasy de tena ho saziny ianao raha manaja lany kaika ianao raha ohatra zao nefa ny ianao raha zao no ataonao ka zay no terenao anao anitsy na anao andro dia any anao tsy mapety an'ilay raharaha iny ary namana faniry raha zafy manatany mamaraparana an'izay resaka zay tsika so de mbola manana zavatra amafisiny ianao ao anatin'ilay izy ary aloha ny fandarantsika andro moa zany rina de azo lasaina hoe ny fantoka tamin'iny fanambarana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana omaly iny sy ny zava-misy eto amin'ny firenena zany ny voambolana ny amin'ny hoe didijadona nitondrantsika famakafakana sy fampahafantarana resahan'ny rina teo dia ahatsapana ny zava-nisy tany Zaira taloha io Zaira io zany Kinshasa revohatra Zaira dia RDC izy am'izao fotoana zao na ny République démocratique ny Congo zay fatatsika tsara ny filoham-pirenena tany dia i Mobutu Sese Seko maréchal zany io tahakany reny ny fitondrana jadona ny zavatra ny ainana ary anisan'ny adana ataon'ny Tshisekedi ry Kabila tam'zany maréchal Mobutu Sese Seko zany fa nieritreritra mihitsy fa manana fahefana sy nanana vola ary tompony voninahitra ary nampisondrotra ny gradiny manokana ho maréchal fa nambarako teto foana ty tantara ty fa rehefa exilé niongana teo amin'ny fanjakana narary izy moa narary tsisy idiran'izay adevitra resantsika zay na de hoe cancerana prostate ary nahazo azy fa tena ny elany rehetrarehetra nanodidina azy mihitsy Mobutu Sese Seko tonga de niaka zara fa nisy olona fito no nandevina azy tamin'izy maty ary mbola misy satao ngezabe am'izao fotoana zao any Zaira any raha tsy fefara tena tsy Zaira tsony fa RDC de mialatsiny am'le fomba fiteny fipetrapetrahany Jilamboto fa potika tanteraka le tanàna fipipiazan'ny olona fa ngeringeren'ny olona zay sisany efarany ary manana toerana maromaro izy fa efa nisezisiavan'ny olona daholo de ny sasany moa namerina fananany zany hoe anaity nalainy ankeriny ny sasany voaroba de niala tao am'le tanàna le RDC mihitsy ny fianakavian'ny Mobutu rehefa maheno ny zava-misy ary mahita ny zava-misy eto Madagasikara tsika rina de ndraindray koa tsika te metraka fanontaniany amin'ny Birmanie ve tsika sa ny Chili de raha vao miresaka Chili tsika de fantatsika zany hoe misy amin'ny Pinochet ary raha miresaka any Birmanie tsika de fantatsika ny fisiny Jainte Pinochet efa maty Pinochet fa Zaira amin'ny Pinochet ary na nilaza azo tena hoe tena tompon'ny fahefana ary nanao ny dictature tsy fakahitana ka navoaka de nitsonga voaka na de nitsoka fa naverin'ny olona efa eo ambony lay seza atosika iny efa tsy mahatena efa manotriny zao fa zay tiany olona nanaovana azy teo da tsy teny tany Romanitony tam'y Ceausescu izy mivady mihitsy ny tany Birmanie fa io moa la miverina indray le Jainte rehefa nanenjika ny prime ministre le San Suu Kyi zany zava-misy zany fa ianao zany na de miseho mafy be takin'iny na renao menjera foana io efa nitenentsika teto aza mamorona formule vaovao fa io efa niainany rehetrarehetra teto ambonin'ny tany io menjera foana ary tsisy potretra tsisy manampy tsisy miraharaha zany zava-misy eto misy olona tena tian'olona ve ohatry ny Lula da Silva filoham-pirenena brésiliana syndicaliste reveny olona ane zany tamy Brésil fa zao rehefa niantra ny lalàna tsisy ny raharaha izy rehefa niala tao amin'ny fitondrana ny dirikabiny no miprépare ny Dilma Rousseff natao filoham-pirenena
mbola nisy nanongana ihany koa Dilma Rousseff zay natonga ny Jair Bolsonaro tonga io moa misy an'le révolution na kristianisme hafahafa zay tamin'ny Brésil tany mitovitovy any Trump izy io satria misy cercle na kristiana zay mandadindady taty Afrika sy tany Amerika tanoany de izy io nametraka ny Trump nametraka ny Jair Bolsonaro ry Tshisekedi eteny ohatrohatran'izay maromaro le firenena misy cercle na kristiana tia metraka filopenena kristiana satria misy zavatra hafa zany tiako resahany zany misy mahatsino zany fa tsy hiverina am'izay ahako le nouvel ordre mondial io zavatra tiako tenen'io fa tsy androany zany resahantsika fa hiverenantsika ny adevitra teo de zao tsy lasa lavitra ny le mpitondra jatony sahirana ary re olona mitangorona be da be mamporisika anao reo manaovatra zao mety io tena zao mihitsy mifanaovana azy fa reny tsy maro anao rehefa tonga le fotoana de chitribre rehefa tonga ary na le olona menao baiko ary tsy tsarontsony ianao rehefa tonga le fotoana tsy fantatra ianao satria samy miaro ny raha motsy io tapaka de zay le tenentsika aza mamorona formule vaovao fa efa teo daholo ny olona ny nandeha tamin'io lalan'io tandrotandrema ihany satria tokony fakana lesona ny zava-nisy rehetra teto ambonin'ny tany indrindra ny zavatra ny enina teto Madagasikara tamina crise cyclique zavatra nafinaritra de ny hoe mbola misy manokatra varavarakely anaovana concertation nationale andaminana ka aza mba miavinavina fa rehefa tsy maintsy zay ny lalana de mba dinio ihany zay zavatra mahasosy mahatsara ny firenena malagasy zay ngamba ny amin'iny indrina fa tamin'ny sabosy teo mba hanovako kely anty sady kopakopatana ty kokoa no zara kely anty vaovao ty satria nisy fidenana kely nafinaritra zay nitanterahana tamin'ny sabosy teo na tsony namana de zay le tiako tenenina any am'sehatra rehetrarehetra any de tena miainga le antoko tiako Madagasikara zany de manao zavatra le izy de ohatrany ty hitatsika ty zao tao feferana de ny comptiment feferana no nietsika zany de mba nahatsiaro ny ankizy zay anala fanadinana CEPE zany de niezaka ny nanangona andreo ankizy manodidina tao anatin'izany toerana zany io moa hitatsika am'sary zao ny mpikambana ao anatin'ny comptime mizara n'le fitaovana misy cahier misy crayon de couleur misy stylo misy trousse misy zavatra maromaro ao anatin'iny trousse iny zany de mba jejejo ohatra zao ny comptime feferana manao an'io de miaraka amin'ny malala-tanana de tonga tamy zany système zany tarihany SR anovina zany Andriamatora anovina zay nitarika io hitatsika amin'ny sary io zany name voninahitra le zavatra ary de tena faly le ankizy satria ankizy amanjatony zany nezahana mihitsiny zany mba hoe mba amaly faliana azy ireo mba hotsapany izy ireo hoe misy ray aman-dreny mijery de reo moa ny ray aman-dreny manatrika de teo koa mpampianatra frama zay tena mangetaheta mihitsy fa manaraka hoentitsika teto ny fangatahndreo mpampianatra frama zao zany reo fifalian'ireo ankizy zay nahazo an'izay kit scolaire anaovana hiatrehana ny fanadinana izay ny ohatran'izao anie de anisany mamporisika an'ilay zaza malagasy mba ilofo ary mameezaka azy ireo hoe ataovy aza memotra ary mba mame inona moa zany courage ho an'ny ray aman-dreny ampianajanaka zany de tena omena félicitation aloha zany ny comptime na ny mpitarika ny team hany commune feferana zany eny avaradrano misy an'izany araky nambarantsika teo zany indrindra ianko reo malala tanana zay mifanampy tamin'izy ireo sy ny mpikarakara atao anatiny ty zava-misy tamin'ny sabosy ty fa koatran'izay ianko mbola comptime ihany resantsika fa tany amiko hoe talata ny volon'ondry tany fa ty tena zavatra nafinaritra ary ina ty teo nafinaritra fa ty koa nafinaritra be teo zany fitsinjovana n'le ankizy mbola sabosy daholo io resantsika io de ity indray zany fitsinjovana mpiarabelona rina ity sary ty misy an'ty tetezany ty zany eo am'le fokotany tsamaro zany any ambadiky talata ny volon'ondry zany any am' radio Nederland any izy mitsofoka de rehefa mitsofoka any am' radio Nederland any any am' 1 kilometatra any de midina de any feno zana-tanàna be da be mihitsy any mbola ao anatin'ny commune talata ny volon'ondry izy ty district Navaratrano de ity tetezany ty zao izy hitatsika am'sary io fa somary efa mifantsifatsihana fa nangozozo be
eo amin'ny 5 metre mahery eo izy io de nresaka tamin'ny comtim ry zareo satria misy mpitarika ny fokotim zany ao anatiny ty fokotany Tsahamary ty de hoe tena mba te hanao zavatra zay mba te hitondra ny anjara briky zay de vory ny fokotim miresaka an'le mpitarika an'le comtim zay mbola jeune kely kokoa any namana toko zay mitarika an'le comtim ao de inona natao ny zana raha nijerevany hoe ohatrinona raha ny zaka isaky ny isam-batan'olona zay misitraka n'lay fotodrafitrasa de lasa niezaka zany le fokotim nandondona isam-baravarana arak'izay olona mba afaka nanao de nisy name 200 nisy name 500 nisy name 1000 ariary nisy name 2000 ariary de natambatambatra teo iny fa tsy mbola nahaleon sara ny vidiny de napiny lay mpitarika le comtim zay manana finiavana ohatr' zao zany zavatra tena ngeza be de hitatsika namboariny ty le tetezana de tena misy vato zao vato hitatsika zao zany de anisan'ny mpikatroka koa nameany vato de ny fasika de ny vahoaka no nitatitra an'le fasika araky initiative an'lay fokotim ao anatin'le fokotany Tsahamary zay anaova kokoa satria miaino zareo am'zao fotoan'zao zany maro be de izy io zany zao tena vita tsara mihitsy natao beton le tetezaka azy teo mbola oetiketo le sary am'le izy leana satria mbola nisapena kely izy natao finition tsara le izy rina de ohatran'zao no atao hoe mandray anjara le fokon'olona ary zao nge niendriky le redynamisation manao activité mifamory mifampiresaka mandray anjara anatin'le fahampandrosoana mietsika ao anatin'le tanàna de io tatsika zao tena asa tontolo andro mihitsy io raha ny sasany zao manao an'io de efa noeraoerany de lasa nasiny ribon mihitsiny nefa vita ny fokon'olona fokotim mahavita an'zao sy ny comtim tompoko ka raha maromaro ny ohatran'zao sady resendray any le mpiatrika tiako Madagasikara de mba mahafinaritra ohatra lehibe ty tao Tsahamary ty zava-dehibe manao ny tena zava-dehibe fa izy ndray miseho amin'ny endriny samy hafa ao amin'ny sasa iny zao nanao an'le resaka fizarana fitaovam-pianarana ty ndray manao tetezana ny sasandray manao manadio ny tatatra zany hivoan-drano maro be fa zavatra ohatr' zao tena hoe mahafinaritra de ao amin'ny sary mbola misy sary moa zany ao ny mba tiako ase ao raha tsy diso mbola misy sary io faly le brao an'le fokotim zany ao amty toerany ty ao tokony mbola ao zay sary zay ay fa tena isaorana zany zareo tena isaorana zany indrindrandrina koa aloha le mpitarika ny comtim mietsiketsika zany ndre matototoky mbola jeune kely toky fa tena miezaka mihitsy ny manao zavatra zany de reny rehetrarehetra reny zany oetitsika rina mba hozaraitsika zany zay zavatra iny amin'ny hoe misy ezaka ohatrany zany ange any fokotany rehetrarehetra ny entin'le antokotiako Madagasikara fa tsy mahafaly am'le fitondram-panjakana no mba mitondran'ny aporony le atoko fa izy any ny veriny mety raha ho andro zareo zao iny asa tena mipetrapetraka tena fandraisana anjara ny mpiatroka sy ny sisiny fefa niantsona be ny tanàna iny gouverneur iny tsy fantatra asa niantsona troana filove zay le hoe tsy anareo rery mitondra fampandrosoana fa mitondra koa le antoko eo amin'ny toerana misy azy de mietsika miangy avaty ambany mandrapatongatra ty ambony izy fa rehefa mba mandeha kosa aoka zay le fanakatsakana satria tsy mitondra filaminana zany ary tsy mitondra zany fakatoavana eo anatrehan'ny fampiarana ny lalàna ary tsy mampitovy ny vitana hiatrehana ny tontolo mpividianana ho avy zay mba message titsika resahana rina tao anatiny ty ady hevitry ty fa ho resahantsika io alefa kely vetivetika aloha fa raisondrina izy fa amboary kely vetivetika le satra satria miendrika mba meritena ihany kosa le fokotima de raisondrina vetivetika kely fotsiny fandamina zay eny ary ka misy raisiko mihitsy amin'ny tenin'ny namana fanira zavy manantany teo no tamin'ny resaka fitaovam-pianarana zava-dehibe reny so tsika mieritreritra hoe ohatrany kely sasy tsy kely reny fa tena zava-dehibe satria de tsorona fa na cahier ray ara tompoko na stylo ray ara de fa tena hita ny vasanainy zay ho an'ny tokantrano am'izao fotoana zao tokantrano ho an'le malagasy le 700 isanjato
le tenen'ny président Marakaravalomanana hoe miaina ao anatin'ny fahasairanana le 70 isanjato ka rehefa misy an'ireny zao a reny aporo entin'ny atoko tiako Madagasikara reny de efa tena hita ny vazanainy reny aloha satria zao rehefa diniantsika zany ny fidiran'ny mpianatra am'ty 2022 2023 zay tsy mampitahotra fa zavatra hita eny amin'ny fiarahamonina enjakenjana fidirana amin'ny fiatrehany fidirana mpianatra am'ty enjakenjana satria maninona miakatra daholo ilay vidim-piainana PPN ny resahana moa nahazatra antsika nandritra ny volana maromaro ahoany ty PPN ty ahoany ty PPN ty zavatra le ilaina andavanandro fa ny fianaran'ny ankizy de ho enjakenjana satria hitanao zany hoe tena miakatra ihany ny vidin'ilay fitaovam-pianarana ka le fitaovam-pianarana de singa anankiray ao anatin'ilay fiainana tokantrano ny malagasy atsapana afa tena miaina ao anaty fahasairanana ilay vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao lasa tena hoe tena mametsovetso fotsiny sisa tamin'ireny kit scolaire tamin'ny fitondrany ny président Marakaravalomanana reny tadidiko mihitsy mpanao gazety moa ny tena de tena mpanao gazety mandehandeha dia manao ny fanadiadiana etsero tadidiko tsara tamin'ireny kit scolaire reny Ramatoa Barbara Bontaine no représentant ny UNICEF tompoko teto Madagasikara tamin'ireny teratany Belge reny mpianakaviana ihany koa zany Ramatoa hoe Barbara Bontaine zany efa tsy eto Madagasikara tsony izy fa nandritry ny taona maromaro izy no solotena ny fikambana irezam-pirenena mikarakara ny reny sy ny zaza na ny UNICEF teto Madagasikara fa midina terrain mihitsy zany olona zany ary misy fotoana zany nafahana nandeha mantsy tamin'ity resaka hoe kit scolaire ty tamin'izany de tena nentin'ny président Marakaravalomanana de ny akianja mihitsy de mijeren'ny ankizy de ozy président Marakaravalomanana jereo reo ankizy reo ahoany rehetra de nandela izy de tsisy andraso tsisy protocole be zao fa tonga de aingana ary zay no mampiavaka amin'ny président Marakaravalomanana zay le ainga ampiasa eo ihany tsisy mitamatama tsisy mirerarera fa tonga de eo ihany de hoe inona ny tokony atao tonga de aingana atao ty tonga de lasa de samy nahazo tombontsoa daholo ny zanaka malagasy ary tena hoe fierté ny ray aman-dreny zany hoe manana zanaka miditra an-tsekoly ary mahazo fitaovam-pianarana zay tsy nanana ny hatramin'izay zao aisa rehetrarehetra miara-mijery zao aisa kaikaiky daholo ny rem-pianakaviana ny any tokantrano isehatra hoe hiatrika n'ilay fidirany ny mpianatra lasa ohatrany hoe revirevo sisa ny tamin'izany resaka hoe kit scolaire izany tena hoe tsapan'ny isa tokantrano ilay izy zao zany zao dia tsy maintsy miatrika ny isa tokantrano de rehefa tsy mahavita de tsy maintsy misy misakra le zaza sasany tsy miditra an-tsekory ndondray raha namana-faniry toy izy le teo satria maraparantsika reny io de le sary mihitsy ny tiako aseo manko satria ay le tetezana sy ny le teny zany tiako mba alefa kely zay satria misy ezaka ny fiarahamonina lavidavitra itoerana le anetalata ny volon'ondry io na fefelina samy lavitra daholo le izy fa anatiny de sika navaratra any fotrany le ria talata ny volon'ondry any ny tena mpamboly ny olona any de mpamboly tongolo gasy de mpamboly oignon tongolo be de feno mpandrafitra any io rafitra hitantsika tena ny varotany eny ankomma sy ny rehetrarehetra avy any ary mahay satanana le olona any de ho alefantsika le sary zany hoe le ezaka le fokotimy eny anivon'le fokotany manao zavatra hitantsika ny tsara le tovolahy kely io no mitarika ny comtime ao talata ny volon'ondry zany miaraka ny SN Distim zany toiky ny anarany izy zany manana initiative amin'izay hoe ndao mba ezahana mba manao sy mametraka zavatra lay antoko zany ary zavatra ngezabe mba holovain'ny taranaka zany dia ny fanampy tamin'ireo fokotime reo anaovana bravo isika satria zava-dehibe mihitsy ny esaka zay vitan'izy ireo sady anaovana kokoa zany lavitra ty toerany ty fa mbola ny avaradrano fa misy any lay asa mandeha ohatran'izao de mijery sary manaraka tsika zany reto le
mpikambana am'brao an'le fokotima de verikely ndray zao fa be dantata zao fa sy tadidiko le rangaty le atoko dada zany satria efa menialy anarina fa verikely ako izy manao akanjo mangamanga io no mitarika amin'ny fokotima mafana fo izy rehetrarehetra zany le ao anatin'le brao zany a de tena maharaka atsika tsara koa zareo rina amin'ny fandehan'ny vaovao rehetrarehetra de tena mpamboly a manao ny asa tanana sy ny rehetrarehetra fa manana finiavana n'le hoe te mba hanavitra firenena de zao ny anjara vitanay ozy izy zareo a de mitondra ny anjara briky de mitondra sary ihany tsika ao anatin'izay teto zany a rehefa mandeha ohatran'izao le izy de raikitra ny fisakafoanany zao hitatsika zao ny vokatry ny tatsa io vary amy tambary reo ihany a de natao de ny ena zany a lokasianana sady manao asa tontolo andro de ny anana vokatry eo atoerana ihany a de ny ena zany vokatry le cotisation de mahasakafo tsara mihitsiny manodidina ny empolo tany hoany mihitsiny vary eo an-tanàna vary gasy manja be io fa tsy vary tsinjonareo tsy mamely ty fary gasy tena manja be de tena misy ambiance mifampizara tsara mihitsy hoe inona le tena fiainana any ambanivohitra any a fa taorinana io fa tsy miseho eto kosa le kafe gasy mahery be iny aloha tena enjana be anaovana kokoa an'reo ranabafy raha aman-dreny ihany zany a maraparina an'le sary tsika fa misy sary ohatran'izao zany teo ampandrafetana lisy tiako mba ho hitatsika manko hoe misy ezaka ataona fokotima le resaka beton faly a azafady indrindra satria tena natao tsy ty le izy a le vy be farany eo faraparany am'le sary a misy an'izay ao tiako zaraina amitsika le izy le hoe samy manana ny fomba anehoany an'le fitiava-tanindrazana sy le ijorony de manomboka ary tena miasa le mpikatroka tiako Madagasikara zany a tena miasa mihitsy ary iny tetezany iny raha afaka lefa mifaly izy de nandrafetana an'le vy tsara mihitsy iny zany zay vao mikolena le beton gasena kely teo amin'ny sisiny teo any de nikolena le izy a mba ho mafy tsara zany ary tsara hoa tena tsara le initiative misy vato tsara zao hitatsika zao a tena narafitra tsara ny vy sy ny rehetrarehetra de mba mahazo tetezana tsara le vahoaka de mba tsarony ny taranaka hoe ny fokotima zany a ao anatin'le fokotanina tsahamaro no nandray an'izao miaraka amin'ny comitima sy ny distima teny avaradrano tataraiko zany zavatra zany satria mahafinaritra le hoe démocratie participative mandray andraikitra ny rehetra eny anivon'ny sehatra misy azy le apport bénéficiaire moa zany le mitondra le hoe iza mahazo an'le vokatra de reny ny apport noentin-drareo zareo ihany no mandrafitra femimpandrafitra eo de zareo ihany mba nanao metemete kely de zay tsy ampy nampina nahazona ny ciment ny vato kely efa teny an-tanàna ny fasika eo an-tanàna vato moa mazava azy moellon efa teny de mandeha le mahavita zavatra de betsa hoe nefa amin'iny zany a amanarivo ny olona mandeha amin'iny na manarina dikan'izay zany ny rehetra no misitraka am'izay ezaka zay de anaovana kokoanareo a toraka zany ny teny feferina teny madame Miora sy ny reo mpiara-miasa samihafa ny comitima amina fijoroany ohatran'izany zay nga marina ny avaty amiko fa de ianao mamarana azy eny ary faranantsika ny fandarana amin'ity indray mitorak' ity zay tsara moa zany mampatsiava de mifantoka tanteraka tamin'ny fanazavana sy ny fanambarana no entin'ny président Marc Ravalomanana Omaly ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada tamin'ity androany ity malitsika tsy de nanana fotoana loatra fa eto ampamaranana dia misy ny tsetsatsetsatsyatra zay hoentina amitsika amin'ny hoe resaka le circulation zany eto Antananarivo rempianakaviana anankiray no nitantara tamin'ny tenanay niala teny mamasana teny izy satria avao amin'ny hôpitaly tao zany izy a dia nandeha zany tamin'ny taxi be de le izy moa misy fiovana zany ty le zotran'ny taxi be ty dia any miodina ty amin'ny kianja mamasina aloha zany a de mandalo amin'iny Saint-Joseph mamasina iny a dia mandalo ny taxi be any mandeha am'izay a dia ty ambadiky ny Sainte Famille ty ambony aty dia ty ambadiky Saint-Michel aty de mipotra ary amin'ny tunnel ary de mahazo ny tunnel de zay vao mandeha any am sivy sasany ao izy izy ny teo amin'ny Saint-Joseph teo mamasina tao efa atao anaty taxi be zany a afiry ao izy ianao vao tonga tany Besarety tamy 12 zay no nitenen'le ramatoa zany to izy fa ahoana koa zany ka zay ozy izy le izy dia
manahirana be le izy aloha zany fa tsy maintsy atrehana fa na iala loto ninona renao lohanao de fa ao anatin'izay ilay fitoanany fifamoivozan'zay misy moa zany ny fanamboarany zay fikitihana zay le hoe zotra ny resaka circulation eto Antananarivo atao anaty vilany mihitsy io atao anatiny tena ao anatiny iny Analakely Ambojatofo sy ny rehetra reny de miara-miaina am'izay aloha zany any beso maro de hitatsika eo fa de samy miaina aloha zany isika hoe manahoana sy manahoana dia ataotsika hoe atrehany io isan'andro isan'andro fa dia jaratsika anao am'saitsaina any zava-misy sy atao hoe mamakafaka ihany ko na inona zava-misy zany de tsy maintsy mandray tsara mihitsy isika mamakafaka tsara de nao mijery ny masonao mihaino ny sofinao de mamakafaka ny sainao dia anjaranao anao manapa-kevitra am'izay hitondranao ny fiainanao fa izay tsy hanery mihitsy eto hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy fomba anay zany hoe manao hoe jadona hoe tsy maintsy ty tsia ny tsirairay no misaintsaina izay mampety azy fa ny anjaranay zany sy ny hoe anjarany ianao manjery sy mifandarana ohatranytony de mitondra famakafakana sy mitondra vaovao ihany ko mameno zay tsy fantatrareo any amin'ny sehatra afany tapitra ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Matin tamin'ity indray mitoraka ity isaorana ianao naritra hatramin'ny farany na ianao teto an-toerana na ianao tany ampitan'ny ranomasina samy tahin'ilay nahary isika mianakavy veloma tompoko